Isorana trano ilay nahary nanome antsika andro vaovao indray amin'izao zoma 20 novambra 2024 zao anterina ny araba ao mba mimpirarintso antsika mianakavy amin'ny fanarahana ny miara-manonja miainga eto amin'ny MPS Radio Mata ary dia toy ny mahazatra iaraketontsika mandritra ny ora roa mahery arabainy ianao na eto an-tanindrazana na ny ampitan'ny Rahamasina tsy misy anavahana mihitsy satria dia iray ihany isika mianakavy na ianao eto toerana na ianao any andafin'ny rika feno de feno ny fandrarantsika amin'ity indray mitoraka ity ary dia ny faniriana dia ny hoe irariana mba samy ahazo izay atandrify isika mianakavy hoentintsika miatrika ny fiainana sy ibanjinana ny hoavy mba mamirapiratra hoavy mba ho tsara satria de tena efa tena latsaka katerena ary tena farahidiny ao anatin'ny fahasahiranana izany antsoina hoe Madagasikara izany firenena anankiray nosy lehibe aty amin'ny faritry ny ranomasina indianina aty amin'ny ilabolatany atsimo raha izay zany no ilazana azy amin'ny fisiny eto amin'ity izao tontolo izao ity fa dia mahantra farahidiny izay Madagasikara izay kanefa tsy izany no fiainan'izay firenena anankiray nosy lehibe antsoina hoe Madagasikara izay tany amin'ny taona maro lasa tany fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay ihany koa de fa ambaradeny zao sady fa misy ny famakafakana hoentin'ny namana faniry Razafy Manantany eo ihany koa no hoentin'ny tenako ary eo ny famakafakana ihany koa hoentin'ny solombavamboaka Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa ny député Rastany de hoavy eo ihany koa ny député voafidy tamin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahatelo feno Rahalambomanana hiakatsy hatreto miara-manonja izany député izany ary hitantsika eo ny faniokeviny sy ny fanazavany ihany koa izay lafikevitra izay hoentiny amin'ny sika izany akoatran'ny izay moa dia isy ny famitinana ny 4 ora hoentin'ny faniry Razafy Manantany anisany ohatra ny hoe resindray le barean'ny Madagasikara vitatreo ny fankanesana any amin'ny mondial 2022 totsaina any Qatar le mondial any Qatar koa moa dia feno kolikoly tanteraka araka ny efa nitondrantsika azy ary PDB ny olona tafiditra tao anatin' izany kolikoly izany satria dia any amin'ny firenena mamaibe any amin'ny firenena izay misy canicule sanandro zao no anaovana ny mondial betsaka ny anaran'olona voatontonona tamin'izany zay aloha momba an'iny fa tsy andanitsika fotoana lavabe ny momba an'izany fa akoatr'izay dia misaona ny tontolon'ny fanaovan-gazety eto Madagasikara fa dia nodimandry zany ny namana Kady Yarvelo izy dia mpanao gazety tany Moramanga no tena nahafantarana azy ary be dia be mihitsy ny atao hoe sehatra eo amin'izay asa fanaovan-gazety zay no nataony tamin'ny radio moa zany izy no niasa tamin'ny onjam-peo anankiray tany Moramanga tany dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany ny fianakaviambeny ny mpanao gazety sy ny miara-manonja ihany koa izany ataona moa fa de izay no lalam-piainana tsy maintsy mizotra amin'izany ny tsirairay fa ny fotoana izay andehanana no samy manany azy dia mahireza indrindra ho an'ny fianakaviany Kady Yarvelo eny ary efa ety faniry Razafy Manantany meko anao vetrany ny fanoizana ny fandarantsika amin'ity zoma ity ndao ary zatsy izy faniry misaotra rina dia miarabanao ihany koa miaraban'ireo teknisiantsika marobe izay atafaradalana amintsika indray amin'ity zoma 12 volana novambra 2024 ity miarabantsika zay manaraka ny fandarana sy mieno ny fandarana miara-manonja MPS sy ny Radio Mata ary ny FB sy ny YouTube zany zay manaraka amin'izany maneran-tany dia faly finaritra tafahoana amintsika rehetra indray ary dia mampiseho izay fahazotoana izay satria hitafa amin'ny vahoaka malagasy hifampizara vaovao sy hizara fahalalana isika mianakavy ny anomboantsika ny 4 ora ary na arabe mananjara mialohan'ny handraisantsika ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa Randrena Arsoa Stanislas na député Rastany araka ny afantarantsika azy dia
antomontsika aloha zany amin'ny vaovaon'ny 4 ora teny faravohatra teny satria omaly dia noraisiny filohan'ny antoko tiako Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana ny solomamoaka sy ny birao politika n'izany antoko izany ny tafany sy ny resadresahany zany ny fandaminana sy ny zavatra iainany zany antoko zany ao anatin'izao conjoncture izao na zao lanakevitra sy diavina firenena izao ary nametrapetrahany mampitarika voalohany aminy hoe inona no zavatra tokony atao, inona ny zavatra tokony fanapahan-kevitra raisina ary ahoana ny lalanjotra ny antoko tiako Madagasikara arak'izay fahitantsika am'izao sary izao moa zany izay fiaonan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny solombavam-bahoaka sy ireo mpikambana ao anatin'ny birao politika izany. Dia ateoko moa no nararaotany ny arabana ny filohan'ny vondrona parlementaire vaovao dia ny namana député ny firaisana fadimy fetra Rahalamizafombololona ary ny saorany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Antsirabe faharoa José Andrena Tenaina zay navita izay adidin'izay ihany koa zany. Fa mbola tiako Madagasikara ihany ny adevitsika atao anatin'ny 4 ora dia nidina tany amin'ny distrika Andramasina ireo solotena zay avy amin'ny birao politika ny antoko tiako Madagasikara izany nanatitra masom-boly ho ana Tatsa ao anatina commune iray zany izy ireo masom-boly zay ho ana Tatsa manodidina 10 teo eo no nanterina tany Andramasina omaly. Za moa zany dia vokatry ny fiaonan'izy ireo tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara sy fidinana tany toerana nataon'ny birao politika ny antoko tiako Madagasikara ka nitaraina nireo tatsany amin'ny zavatra marary amin'izy ireo ny hoe izahay dia te-amboly, izahay sahirana amin'izao fotoan'izao kanefa dia na masom-boly ara tsy voavidinay dia nitondra izay masom-boly izay reto solotena ny birao politika ny antoko tiako Madagasikara izay omaly tao amin'ny distrika n'Andramasina izany. Iverenantsika ny raharaham-pirenena zany fa dia nanatanteraka fivoriana ny teo anivon'ny CSS sampana Antananarivo mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka zany ka tao anatin'izay fiaonan'izy ireo zay no nankalan'izy ireo ny tsaokevitra ny fanapahan-kevitra zany ny amin'ny hoe tsy hitokona itsony ny CSS sampana Antananarivo saingy hanatsahatra ny fampiasana reo ora fanampony zany ao anatin'izay fampianarana zay fataon'izy ireo zay obligation de service zay no nandikan'izy ireo zany hoe amin'ny andraikitra tokony atao dia hanatanteraka izy ireo amin'ny ora ara-dalàna fa ny ora fanampiny mihoatra an'izay ora zay voafaritra zay dia tsy hanao an'izany tsony ny mpampianatra mpikaroka na mpikaroka mpampianatra zany satria moa zany dia nambara mpitarika ny CSS n'Antananarivo ny amin'ny hoe soketainy izahay fa manao fampikatsona ny tontolo ny fampianarana tsy mijery ny zaza malagasy sy mety manao otazy amin'izany eny amin'ny anjerimanontolo zany kanefa zava-dehibe izy ireo zany heure complémentaire sy ny vacation an'ireo mpampianatra zay mbola tsy noraisina oraikitra eo anivon'izany université Antananarivo zany dia niraisinay ty andraikitra ty ny amin'ny hoe tsy hampianatra zay ao anatin'ilay ora fanampony zany fa anjara amin'ny fanjakana no mitady mpampianatra zany am'izay mety ho tombon'ora hafa tena enjana be zany raha izany satria de tena eo amin'ilay ankizy hiatrika an'ilay raharaha fampianarana zany dia lay ora ara-dalàna fotsiny ihany no ampiasain'ireo mpampianatra zany zay mbola nanairan'izy ireo ny amin'ny hoe fandraisana dia mihisatra de mihisatra kanefa dia tokony ampitombony zany satria dia maromaro reo efa zokolona zay efa miditra ao anatin'izany hoe fisotrondro nohony zany kanefa dia tokony hiditra anatina recrutement zany na fakana mpampianatra mpikaroka marobe ahafahana manodina amin'izay fampianarany anjerimanontolo zay zany no zava-misy ary ny fanambaran'izy ireo moa zany tamin'ny alalan'ny finoan'ny sampana Antananarivo de hoe tsy andohalika etsony ny ranombary fefa atenda ny ranombary amin'izao fotoan'izao ary marary ny fampianarana ambony eny anivon'ny anjerimanontolo raha ny fanazavahan'izy ireo ary dia mila dinihany zany satria dia ny tontolo ny fampianarana zany no sahirana rehefa tsy safidy ny grevy izy ireo dia hanatsahatra zany amin'izay fampianarana ambony ny ora tokony ampianaran'izy ireo zany dia misy koro zany na misy fianarana zany zay hiantona
eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany akoatrany hoe efa mandringa taona fotsy satria reo afaka baka raika amby 24 dia mbola tsy niraisana amin'ity tao-pianarana ity lafin'ny infrastructure amin'ny handraisana azy ireo no anisan'ny olana sy ny ento manodana zany fampianarana izany palahelo ny zava-misy raha ny eto Madagasikara am'izay tontolony izay fa koatran'izay dia namaly ny resaka mahakasika lay fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ministra momba ny conseil financier zany ny Rothschild ny fitondram-panjakana ka ny taliany serasera teo anevon'ny ministera ny ekonomia sy ny vola no nitondra izay fanazavana izay ny aminy hoe ity asan'ny kabinetra Rothschild eto Madagasikara ity dia tsy andray fanapahan-kevitra izy ireo fa dia ny torohevitra sy torolalana no andrasana any aminy tsy misy ihany koa ny fiatraikany hoy ny teo anevon'ny ministera eo anevon'ny teti-bolam-panjakana ny fakana ity kabinet ity ary nambaran'izy ireo fa tsy mikitikitika ny resaka souveraineté de l'État zany na fiandriana ny fanjakana ny fidirana ity kabinetra ity de hitondrantsika ary fanadiadiana sy fanazava-kevitra ity raharaha ity mba tsy ho fean-dakilosy tokana ary tsy ho fen'ny fanjakana no hoenotsika fa ho ampahafantaritsika eto hoe izy ity Rothschild ity ary inona ny zavatra efa nataony teto ambonin'ny tany sy ny zavatra niainan'ireo firenena niaraka taminy de hoentina zay fanadiadiana izay akoatr'izay maraparanantsika azy alohan'ny hiderantsika ato amin'ny deputera Andrianarisoa Stanislas dia nanomboka ny sidana tamin'ny fahaenina amin'ny volana novambra teo ny Madagascar Airlines zany io la Airmad taloha zay mampiasa ny licence ny Airmad zany Madagascar Airlines de nambara zany fa de hoe manofa fiaramanidintsika amin'izao fotoana zao zay zany zava-misy eto Madagasikara mandra-panamboarana ny lay Airbus A340 miaiky zany fanjakana fa de simba le Airbus A340 ary dia manamboatra sy manolo moteur ny ataon'ny fanjakana dia manofa an'lay fiaramanidina hafa zany tsy manana fiaramanidina tsika tompo manao lancouré fa de manofa zany tsika am'izao fotoana zao dia novaina le anarana hoe Madagascar Airlines zany le Airmad ary dia misy famatsimbola tany $10 tapitrisa tany hoany no natoto ny fanjakana tao anatin'izany fampandehanana zany fa mbola tsy tafarina ny Airmad ary io koa ny laindrareo an'le cabinet Rothschild amin'ny hoe hitady sy hijery zay famerenana ny capital ny Airmad zay ary hijery zay hoe mpampiasa vola misimisy zany ahafahana manodana an'ity Airmad ity hitantsika eo fa mbola adevitra zay mbola mandeha moa zany am'izao fotoana izao tsy avelantsika ity adevitra ity satria tsy maintsy hitatsika marina ao anatin'izao raharaha izao ary de marina zay dia mbola hijoroany ny ety anevon'ny miara-manonja ny teny an'izany rehetrarehetra izany zay angamba no zava-misy zay ny malaza zay no maresaka atao anatin'ny 420 ora mbola azo resahana amin'ny lafin-javatra marobe fa hoakabo atsika am'izay hoe ny zava-misy eto anivon'ny firenena dia tsy ho tapitra mihitsy ary zay hoe tsy ho tapitra zay ny zava-misy eto anivon'ny firenena dia mbola miroso miazakazaka ny raharaha anatiny zany kisanandro moa zany dia zay mahafanjakana amin'ny fanjakana mpanao sary-mihetsika dia mamokatra orona tsara amin'ny alalan'ny skandala mamokatra orona tsara amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra raisina mamokatra orona tsara amin'ny alalan'ireo tsy fahaiza mitatana marobe sy ny hetsika etsero lasotra an'izay sisa le endrika le fanjakana dia manamarina ny zavatra nambarantsika hatramin'izay hoe tsy manana vahaolana tsony le fitondram-panjakana fa manao solution pomady manao tiptop sisa de ny am'izay zavatra hita masony ny amin'nonafo na pompe etsero de na izy menakavy ary tsy hitany zay fanapahan-kevitra tena horaisina hitondrana an'le raharaha pilotage avy na kokevida ozy izy ny fitenena zay ny am' zava-misy eto Madagasikara ndao ary niverina atao amin'ny tompotranotsika zay efa atao atrano am'izao fotoana zao Andrianarisoa Stanislas na député Rastany hozy tsika atao anatin'ny herinandro vitsy aiza ny député anay aza ny député anay teny amin'ny lalana rehetrarehetra teny roviny izy no avy eto député Rastany eo foana fa zay hoa le hoe député de Madagasikara mbola avy ny tety faritra samy hafa indray député Rastany zay nijery ny fambolem-bary tany amin'ny faritra rehetra tany vakinakaratra tany nivezivezy tany amin'ny faritany rehetra tany nahita ny lalana zotra nasionaly ny zotra provincialy sy ny communaly rehetrarehetra tany de teo ihany koa ny fionana tamin'ireo fototra samy hafa indrindra
tetsy amin'ny firaisana faharoa na boribory tany faharoa dia iara-dalana amintsika izy zao fa iarabantsika aloha izy aorinan'izay araba zay de arosontsika am'izay ny dinidinika atombotsika ny dinika ara-tsosialy ny amin'ny zava-bita sy ny zava-misy eny amin'ny boribory tany misy azy zay adevitra izay fa efa eto no efa hanomanantsika sahady indray fa aorinan'ny faharoa tsy maintsy misy ny fahatelo dikan'izay zany aorinan'ny boribory tany faharoa ho avy eto ny boribory tany fahatelo de efa le nandrasantsika efa ela hoe aizy député Fenora Lambomanana efa ao izy tompoko efa manao ny fanomanana samihafa efa miomana zany tsika any amin'ny boribory tany fahatelo sy isika manerina izao tontolo zao eno ny fanio-kevitra avy any amin'ny député Fenora Lambomanana rehefa aveo député Rastany salama tompoko miarabanao namana Faniry de miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka nyty fandarana miara-manonja aty tsika malagasy dindrandrindra ny any ivelany de ataotsika ohatra molobolany angambany de ataotsika ny fiarabany ray manodidina ihany de teo mona enona satria miarabany tena mirary fahasalamana ao andrezo salama ary teo de nisy namana mpanao gazety eny teo hoe tena na ndaosy ny fahafatesana de miara-miora amin'ny fianakaviana tao no moa fa zay ny fiainana tantely Ambohimbavana ka miara-miora amin'ny tompo mantso rehetrarehetra tsika de misaotra anao na miany fitenenana fa de dinidinika tsika fotoana moa elaela za tsy teto satria raha voahetso azy de hoe marina ny teninao teto fatra madéputé de Madagasikara be da be ny didy de rehefa treo mitondra voandalana kely izy mbo za tsy hoe ratsy tsy rambantany fa sy voavombo ny oetina tany fa ro tsy rambantany zavatra hafa ratsy am'izay fa de niary fa anomboatsika azy député Randrena Stanislas na député Rastany angambany ny manana olana ny fokotany eny Akazolava eny boribory tany faharoa misy anao olany tsy fandripahalemana zay tena anisany mampikaikaiky azy ireo dia nitaraina taminao solombavambaoaka izy ireo de nidina ty natiorany ianao dia nitondra izay heverina zany fa mba mety ho anjara biriky avy amin'ny solombavambaoaka anatin'izay taraina nivoaka zay dia hoarahantsika ao anatina minitra vitsy izay zava-misy teny amin'ny fokotanina Akazolava izay fa na dedina natao mpanongo zay teny MBS izy ity dia rehefa aveo moa tsika de hiditra amina loha hevitra hafa ihany koa tranomay eritona katroka izao milamina tanteraka izay andriamatoa solombavambahoaka eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana taorinina metrahana ireo vavahady manidiny tanàna amin'ny alina ino nambaran'ireo mponina tao amin'ny fokotany Akazolava ambony nandritra ny fitsidiana ifotony ireo fotodrafitrasa izay natolotry ny solombavambahoaka Rastany azy ireo androany de efa heritaona zay navitany vavahady io taty aminay taty de tsy nisy problème mihitsy zay ka ao ny fokotany rehetrarehetra manerana ny 2e arrondissement raha tahaka anay zao daholo ny fandripahalemana iainanay aty de mino fa izy zany mba tena modely le vavahady zany misy miambina le amin'ny alina anankitelo izy ireo de eo koa zany monsieur le député teo moa zay mba niteny hoe anao modely izahay ho hitanao fa asinay mpiambina izy io de niteny ianao hoe anampy anareo raha ohatra tsy ampy le anankitelo miambina anazy de any aminao moa zany fangatanay an'izay anatsaranay anazy de efa mandry von'ny vato zany zay fa de ohatra ny filaminanay nandritry ny taona zay ihany zany ilaminanay eto raha iamandreny mihainy fitaraina ny vahoaka ety aminay io solombavambahoaka io ho etrany ireo mponina afa-pahasairana tanteraka izahay zao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana satria naomby ny asa izay natao raha nifanohitra tamin'izany teo aloha tamin'ny heritaona latsaka zay de nisy olona maty eto vakitrano sy ny rehetrarehetra de tsy milama tsy nydrobaina mihitsiny de niatso izy hoe monsieur le député mbo vijao zay fa tena inona mbo solution tonga de voaniatso moa izy de mahasolombavambahoaka ny tena na tsy anao inona tsy anina aloha mbo mieno inona ny solution azo ampina de rehefa teo ny solution de nikapitoany ambanizy rehetrarehetra teto amin'ny fokotany rehetrarehetra andoranga barena le vavahady atsy aloha de sy adozy eny ary ataotsika mbo ifanombonana fa mbo misy manahirana raha misy olona vahiny tonga amin'ny alina misy gardien ve amoazy de ok de raikitra de natao de rehefa raikitra iny nahay fotsiny vavahady de nataoko ny eritreritako satria le sécurité ny tedavina zay le sireniny hitanareo anakaroa atsy ndray mandreny re de ny daholo hita le mpangalatsy ny rehetrarehetra reo misy sirenina saniditra tetitsony izy de nilamina izy rehefa misy sirenina ndray de mbola mena soufflet de meko
telefôna ary nampicommuniquena nakagny am polisy ny deuxième teny hoe raha vao mo misy any de soran'Andriamanitra fa naharesitsika tamin'ny sécurité de zay niverenako eto ny mandeha hoe naomby very fokon'olona sa tsy naomby dizy mozy sotra hoe naomby be tabe misy fokontany de misy fokotany eny raha fitoto be tabe mangataka de ataontsika système ohatran'ity ty tsy volana ataoko hoe siady na CLD sy ny tariny fa tena mbo zay anjara kely tany tsy mba zazana ijerena mety raha fokon'olona tsy hijanona amin'ity fokotany ity irery ihany izao etsika atao izao fa itoy amin'ireo fokotany hafa ao anatin'ny boriboritany faharoa raha ny nambara nisy olombavambahoaka Rastany Atrandy afaliana moa ny aniretom-ponina ireto raha nylazany nisy olombavambahoaka fa anolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro mba anazavana amin'ny alina sy anamafy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahaleman'io eny ny antoerana. Izay ny zava-misy teny amin'ny fokotany Kazolava teny zay niaraka ny député Randrianasoa Stanislas na Rastany mbola ho anontanytsika azy rehefa aveo satria rehefa mijery amin'ny fanadiadiny iny tsika de ohatry mahita ohatran'ny rehefa lafo ny fandriam-pahalemana pilote zany anatina fokotany satria akoatran'ny vavahady, ny sirène, ny sifflet, ny téléphone de mbola hanolotra jiro manazava ny tanàna indray nisy olombavambahoaka Rastany dia iresaka kely mahakasika izay tsika rehefa aveo fa teny amin'ny boriboritany faharoa teny ankio nisy trano may tsarotsika tsara teny am-bopo teny dia niazakazaka daholo ny rehetra teny ary sasahirana ihany ny pompier zany nanao ny famonoana afo fa isaona moa Andriamanitra zany vity zay tery de tery le toerana fa teo anivo ny fitandronan'ny filaminana ihany koa de niezaka zany zay nanao ny fitandrona ny filaminana na nalalaka ny lalina zany nahafahana ny fe zany trano may zany ka mbola nisy ihany koa ny fanomezana avy amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Rastany teny antoerana zay simenitra sy ireo zavatra everina zany arak'izao hitantsika amin'ny sary izao mba hanamaivana ny fahasarana zay niarambona tamin'ny fahamaizana trano io satria mafimafy ihany izany hoe very fananana rava fananana vokatry ny fahamaizana trano izany de nitondra ny anjara biriky teny antoerana zany ny solombavambahoaka ny boriboritany faharoa potika tanatina isanjato ambony de ambony ity tanàna teny Ambohipo ity ary dia zay no nitondrany ny anjara biriky mahasolomavambahoaka azy fa teo ihany koa ny fitaranana zay tonga tena toerana nandritra izay zava-misy izay ny sary moa no marimarika izany arak'izao ahitantsika azy izao raha ohatra ka tsisy ny fanadihadiana amin'io dia hidirantsika ny resaka zay ifanaovana amin'ny solombavambahoaka Randrianasoa Stanislas sady mandeha ihany moa zany ny sary zay abiaziny zay adefitra resantsika zay député Stanislas io ny zava-misy tena Kazolava ihany koa no akoatran'izay efa nataonao ny fizarana masobolo sy ny sisa ny fanolorana simenitra zao hitantsika izao angamba sady miresaka ihany tsika mandeha be zany zay etsika ara-tsosialy eny anevon'ny boriboritany misy anao zay efa nahavita ny redynamisation ihany koa nareo tao boriboritany faharoa enika vahoaka hipoka vahoaka tena toerana mba tsara angambany mba handraisany vahoaka sy hainony vahoaka ny boriboritany faharoa zay etsika ataon'ny solombavambahoaka zay tsy miandry siady hoy ianao nanitikitika mihitsiny zay tsy niandry siady le siady io zany le CLD taloha zany hoe io le fanampiana avy amin'ny commune makany an'ireny boriboritany reny zay ny solombavambahoaka no mitatana izany ary manao an'zany arak'ireo tetikasa filana eny anevon'ny fokotany zay tarainany vahoaka zany kanefa de ty moa zany ary saika zay no etsika ataon'ny solombavambahoaka atika Madagasikara de manao ny etsika amin'anarany manokana am'izay hoe fahoriana sy ny zavatra mahazo amin'ny vahoaka zay inona nazo ambara am'izay député Rastany sotranao na fitenenana io moa efa nialako tsy mihitsy tamin'ny fanolorana azy ny andraikitra ny député tompoko de mpanao lalàna nefa moa amin'ny fahasahirana sy ny zava-misy eto toerana dia nanao fitarainana ny olona mainy trano ray andro izy ny telefôna tamiko lasy tonga ro andro toy izany moa ve fa mbo nampalala ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitrazako azy nampalala ozy izy fa tsy indrisy mbola tsisy tonga hatramin'izao de zany tsondry tsy manina aza mametsiny azy fa mbo be dabe ngamba ny zavatra veriny ka tsy fatako fa ty tsy famesatsiny satria vonany jerena
zavatra mbo ino vonjena zany zavatra jerena de tsy andrasany ny hafy tsy nataokana hoe tsika tsy mijery ahatra tava na mpanao lalàna ara amasolom-bavamboaka ny olona nge tsy mahalala hoe manao hoe ianao ny exécutif mpanatateraka fe anao mifatany na marary io ndretraretra zay problème azy de kotototo monsieur le député vonjeny zahay de noho zay fa antso zay raha atao hoe anilitsy anao hoe tsy anjaranay nge zany fa anjaranay mpanatateraka de ho problème ho azy tsy anaiky izy sy ny tariny sady tezitra izy inona fotsiny fidiananay anao noho izany mbo mandray andraikitra zay anjara briky zay atao de nahita letrano zany de tonga ako ny telefôny any de ho avy nanao fotoana aloha ny andro mainy de no zavatra endriketana be dabe mbola tsy de toatoerana rehefa tonga de nijery jereko tena fahavoazana be tokoa na mpalahelo ino mifona oatra mifona rehetrarehetra tsy hoe resaka politika nandorana na hoe zavatra ana fa de oatra ny nato ilo oatra fa zavatra rehetrarehetra simba reny de otsa ny tena de farany anakaroa le trano tao amin'le raiky aloha izy may le tamin'ny voalohany hitantsika teo de nipita tao amin'ny ilany de nestimena ny zavatra teo le zavatra tao amin'ny ilany tena vobe dabe vony andrindrana maty gorodona en plancher en bois zany hoe riana ambiazo de kila tateraka ny tafo simba de nijereko ny tafo izy so de avy ny orana fefa nysoloana dina hoa mbola tsisy de ro hitanao de zay napaty ny tenako moa ny technicien raha teo amin'ny trano azinao de nametoky a de voalohany indrindra hoa tsy maintsy mila somanareo de iny diso izy nina sy mahadimy amby folo na dimy folo tsy dimy amby folo tompo fa dimy amby folo de saky izy roa samy meky dimy folo telopolo sy mahameko teny satria le raika manao am'le ando mahavita le ando iany de ny raika manao an'le anjara tsy za daholo koa satria misy plancher mbola hosolondriana béton ndray zany le izy de nataoko meko ciment de zay namezana azy tsy vitany ciment ihany fo izy tena le olona hitanao satria eto Madagasikara fa ila malala na nihanina hoanina ary fa tsy hitatsony za zary fa tsy mianatra de aiza nipetraka ho aizy izy de niezaka ihany bon miresaka kely any trano koa hijery fa pikonareo ny gravion nandefa camion reny tsy hita teo moa nalefa camion roa camion nandefa gravion de rehefa tanao manao ihany de mbola tsy mbo malahelo izy amin'ny alahelo tena miditra tena hoe miray ory amin'ny tena mbo maka amin'ny toerana de hoe monsieur le député tena mbola tsy ampiloko anay bon aloha fanateriko ny gravion farany zao nateriko mala de loko zay ny didy tsy an'olon-dratsy ary ninahako zavatra mbo nahasoa amin'ny fiainana zay mbo fampizarako tsy hoe midedadeda ka na hoe oeraoeraka hoe mahavita député efa fanaoko na mbola tsy député raha tompoko zay nalitiavan'ny olona manampy ahako ny ary efa zavatra piko tsy hoe mivavaka ohatrany fa tena hoe mivavaka malala mino an'Andriamanitra ny Andriamanitra zay mbo to volaposiko ty Andriamanitra fa ianao mamaly soa fa tsatsy mana am'reto fo mamonjy an'reto de hitako hoe mety amin'ny fiainako satria zay olona nandombo aravarana teo anamiko aloha na marary na betabe ny didina teo zao le kamanareo lahy tena oatra za manana zanaka kamana ny didina ery hitako hoe tsy avitra tena meko zany tonda azy tany amin'ny klinika meko vola sy zay na anisany santoana zavatra angesabe tena afaka izy mirahalahy kely kambana voaneriny nefa tokony maty tsy manana ininona le olona zay nataoko any hoe ina ary ny vola itsabony azy ina ary ny zavatra any mahontsa le izy mahontsa misy an'le projet ana sécurité pilote zay ataonao amina fokotany de santy io ny aniny tena akazo lava ambony raha sy diso ay de mbola handeha amina fokotany ao anaty boribory tany faharoa ve reny sa mijanona fotsiny amina akazo lava député Stanislas satria misy feo manko tonga taty amitsika message io miresaka am'izay rehefa mahita manko ny hafa de mba taitaitra koa ny hafa hoe zay koa nge député mijaly ao anatin'le tsy fandriam-pahalemany ina ka zay ho alizy ianao amin'ny fiainana ty indrindrana olona tena olom-boafidy olona manamatoeranao asa mijery fotsiny hoe mihavana fa za député fa makanesanao amin'ny toeran'le olona le olona efa sadinao tsy miandratsy ny tany mbola tsy natorokeo amin'ny alina na tonga tapa-kevitra teo ndray indray kosa alovany teny teny aozy izy tamin'ny za tsy teny ao tanisany telefonako tsisy tonga ozy izy ary nafaly le olona ary nisy raha toko tsy tao aminay presque tsy atoko tao aminay daholo reny tsy atsika timo fa noho ny fietsika nataoko de vao niatso izy de tonga de nitodotodo tsy nitondra atao bila raha amin'ny embouteillage fa nisy olona faty olona teo fa moto ny noetika de jereko noetina moto
teo izy tena isan'andro zay tsy matoro tena atao ampangalatra enjany teo zao vao nisy maty nisy oatra soso ay de ny tena moa mateknisiany tena dinary ny zavatra atao jerena manodiodina teo ay azo bouclier ato le fidirana ato boucletsika ahoana ataotsika vavady ny rana ok raha mavady ary misy olona amin'ny alina tonga ahoana ny solution de hoe zay izy ataka gardin rehefa tsapa de apiko le izy zay ny teniko teo de rehefa natao monda izy natao tokoa le vavady de rehefa natao le vavady izy raha vavady fotsy ny kely tsy le raha mbola sautiny zalahy io de rehefa sautiny zalahy de tsy matomatory aby zazonao nasiako sirena ary amin'ny farany avaratra nasiako sirena tsy eny teo moa izy afanasiako nataoko tonga de wa tapatapa be manaitra ny retraretra tonga de ndraitraitra aby raha vao misy action kely de hitako hoe tena nety le izy de raha sinan'izy nay raha fotsiny raha may bivizy alana amin'ny tanabasy ny tarina tio any tena mividy telefona koa toerana anakaroa meko telefona amle siteny telefony eo ngana de miresaka tamin'ny polisy rehefa avy eo misy meko a ty numéro ty mbo raisy raha misy urgence de miresaka tamin'ny monsieur le commissaire moa de hoe zay mifiaraha miasa de tonga mba tonga avonjeo any anary zareo de menaka sirena de mena souffle de zay nataoko aloha de na hoe pilote iny nataoko be da be nangatako izy any rasy olo jereko raha mahompy de zay any vao miverina am'zay nisy nangataka tery andrafitoto tery ampianatra tery vakitra amin'ny foana mianatra mpianatra ny olona misy any mbolo-kandrana de izy andrasy aloha daoko fa raha ny réussir na ndeha tsara ny tokony izy nyre hotohizako le izy satria miady amin'ny zay ny tsy fandriam-pahalema antsika ka mo hitanareo tsy hoe fironona na hoe polikena vava na hoe oeraoera fotsiny avava fotsiny fa ino hitantsika tena hoe sotra le olona arifaly hoe tena mba nahandratra am'zay zay heritona tsisy mihitsy nandre mandeara miverina de noho izany zay tena parti tena so le tena menamena rehetrarehetra tena mba eto mame toko mba ampin'andriamanitra angama amitengo zany iezaka ambolo-kandrana ataoko voalohany zao narosiko eny andohany atso ny anina alefako tsy kelikely satria le volako tsy maharaka fa le tena mainka aloha le ambolo le riananina zao nataoko hoe misy vavady ohatrany eo le izy zavatra isuraika fotsiny fidiranao tsy afaka miverina de meko sirena ambany ambony meko otran'zay zavatra rehetra zay hitako fa naompy zay nge de davina am'ty firenena ty le zavatra nge namana faniry le olona tsy manao tsy mitady hevitra fotsiny fa mo raha atao fa asany a fitsire tsy firarahina ve tsy fisina vola ve sady tsy anna fa de fo mainka ame manjaka tena zay ny zavatra mampalelo am'ty firenentsika ty de hoe aleoko zay nataoko hoe mangatana reo tonga avy isaka laka misy le fa mifandresakolona de nangataka dimiko tery hoe gentinao izy izy am'fokorongony miady ory zalahy mazimazina kely misy partie ny point nataony kosa fa tsy izy rehetrarehetra kory vitako aby za ndray mandainga fa zay vitako misy point dimy angambany izy hoe asiny éclairage raha hoany amy jirama ho atsika mbola ela de ela be fa aleoko ataoko amin'ny panneau solaire de ana de miandro vola kely de ataoko am'ty taony ty le izy angana satria rehefa teny zay kosa rehefa teny de lahy ary raha tena hitahitony anao sy ny tany tena mbola dera taterao rehefa aza atao fotsiny hoe ataoko de otra propagande ataoko diny de tsita tsika tsy namany zany tsika tena de nangataka koa izy teo rano de hoe efa misy toerana naro ajery fitoerana fa indray tsy hitako hoe anao panneau solaire sa rano manidina fa jereo ny certificat en situation juridique de hoany amin'ny commune na hoany amin'ny jirama mba anjarako indray mangatako hoe rano fa nareo ny rehetrarehetra fa za manao ny infrastructure de hoitanao anaty miady miandry taratasiny zareo zay masony mba mavoaka mbo mahafinaritra angenao tena maivamavy nanambany taranako sy ny taniny ary am'ty tany ty rehefa manao marina rehefa tsofin'olona lasa lavitra dolo zay manataoko fa za mana tena hoe za androany any tena be vola tena hatramin'ny posy ny tany apitsony de alan'andriamanitra aminao raha va zavatra misy alahelon'olo zay ny ambo ampitako atsika mpitondra aza mioraoera taterao zay tena manaova teny de la tompoko raha ohatra moa zany ka hoe anaovantsika fandarana mihitsy ny asan'ny solombavambaoka tiako Madagasikara ny amin'ny hetsika ara sosialy de tena na ho tapitra ary ty lery ty mbola sahirana eto zay sirina rahabe mananjara satria marobe
na ny député Alain Ratsimazafy manao resaka fiompiana koa manampy ny tatsahany Ambato Fahavalo, resaka frezy, resaka machine coudre, ny député feno ery amboliboly tamin'ny fahatelo amina resaka fanampiana saiko isam-bolana araty sosialy mpianatra sy ny rem-pianakaviana sy ny sisa député Stanislas, resaka vary député Fetra ny amin'ny fanampiana araty sosialy n'ireo olona zay mitambatra ka tena hoe sahirana de mamorona orinasa kely ny député Jerry maro be député Todsoa zany de tena feno mankataka ko azonao miteny zegny le hoe niazo vaniko lakana tandrandretsiny satria président tamin'ny teo amin'ny fitondrana tena izy moa tsy naiky na avy any ivelany tsy nitariny fa ndroborobo tsy nitariny ary na izy safidy izy hoe tia ny olona ambadiko isa koa mba solo tena tena solombavamboaka sy nitariny nihita faranindra raha hoe ariko nyso zavatra fiainana amin'ny firenena ohatra zao raha hijery zao tsika tsy anenjika fa zavatra kritika mihitsy raha jerena le ministra misy histori tsy any ratsy be daholy na nitretraretra na hatramy izy nyakazy aiza moa mba androsy le firenena tsitsatsetsa tsy aritra kelynindrika zay mitiko tenena hoe raha zay ny resahany tahaka ny akazo toa anosy mahavelona misy any député Rambosalama Emile misy tanany hoe be maizina de lasa mazava tsara maro le izy ary tena saika ny député Tima rehetra de tena hoe manao an'izay ezaka zay tsy manana ny budget isaky ny solombavambaoka fa zay zany kely ananana am'izay avy any anivon'ny vahoaka zay miverina any amin'ny vahoaka zay le redevabilité dia tongany iverina am'izay ako satria anao moa teto Madagasikara député Randrena Stanislas teo de rehefa mifampiresaky tsika asianao de ozy tena mazana be ty Covid ty fa na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritany indrindra le katany Morondava de mbola mivezivezy am'izao fotoana zao isika moa tsy nitsahatra mihitsy miresaka hoe manaova vaksine fa zay ihany vahaolana toka ny firenena any Europa matahotra ny 4e vague am'izao fotoana zao itsika dia ohatry manantana safa zany ny 3e vague de zay angambany ny hadevitsika faharoa satria io moa tsy maintsy ny lalovana boribory tamin'ny faharoa misy anao dia ity resaka Covid-19 ty satria manakambara am'izay député Randrena Stanislas akoatra ny tele tenena tolo hoe averina kely le hoe le asa sosialy sy ny tany za tsy mbo tena fombako hatram'izay betsaka tena tsy nataoko parapariny hoe betsaka ny zavatra toa ary ny olona mahafantatra fa zao avy mbola tiako hoe alozy izy ny olona ny assistantko mba ampiseho mbo fatan'ny olona fa hoe tsy tenao de manomboka azoara vao manao isan'andro isan-kerinandro aho misy zavatra ataoko foana dita zay ngamba fa miverina an'le Covid teo io tena zavadoza be tam'izah mbola tsy vita tena hitako hoe za importance sisa za olona marefo de niady mihitsy hoe tena matoa ny any ivelany matoa firenena matanjaka eran'izao tontolo zao rehetrarehetra ny Amerikanina Frantsay sy ny rehetrarehetra niady anaovan'io tsy ratsy akory io fa mahasoa ary ny azy mbola misy mahafiloa kely ihany de manontany satria misy fianakaviana misy namana manahoana ny nareo aty nany any Londres ara de tena mipetraka hoe efa 70% 80 ngeny vita fa le mahafiloa reo tsy mita reo tena mamindra tena tsy fata fa zay tratra kosa nozy izy de tena vetivety de sitra ary azo sitranina tsara ka zay manetana aneto amitsika tena gaga betabe resako aneto ohatra ny école Morondava zao tsy telo zao na fanakatona mitra fahatelony zao Saint-Paul anteo de lycée technique de misy école fahatelony zay raha ohatra ny zava-doza mandady ny any Morondava nefa petsena mandalo tsirabe mandalo te Antananarivo tsy elange ohatra ny zavatra bomba mipoko de velatra lizy za tena fositrana zao lefa nilazako teo tamin'ny herina tamin'ny tapabolana fa tena assistantko mihitsy minamana rina ny tena tratra de so ihany izy moa mena fanafodiny jerena fampijerena de mbo sotran'Andriamanitra fa efa rétablir fa mbo mianina ka noho zany re manaitra ny fitondram-piranjakana hoe aza ataonareo kilalao alainareo business mena le volan'olona avy any an-dafy ny fanampiana momba ny Covid sy ny tany avilinareo hafa angamba tena klasena sahady hoentina anaovana raharambony tanaovana propagande sy ny tany le olona nge lamana rena tena za mandinika lamana faniry le malagasy efa mahay tsabo ny tenany ohatra ny raha idimony zao tena le hoe de plus ny tariny tena tsy nanontaniako rehetrarehetra namokatra ary ny olona rehetrarehetra na iny avakinaritra rehetrarehetra efa mahay fanafody tambavy composition io daholy fa raha tena mandainga fanjakana fa tsy nitsabo fa ny olona nitsabo ny tenany de lasa ny alokaloka ohatran'io de le vola famomezana tena zay zavatra mafy ahodiny rahalahy tsy fatako
iny mbola tadiaviny FMI mbola tadiaviny FMI tsy auditiny taizavy ampiasana le vola raha jerena zao tamin'ny Covid teny farany teo ohatra vatana fotsiny isambo lasa betapetaka katara misy soratra hoe Covid sy ny tany mbo naka izao reny tamin'ny dossier mivarotra tsy hitantsony ingereny ke le fitanana de atao mifanjakana ny président ndray moa de tena ty sevoe ty nakasitrahany hoe za tsy hinana tsy mbo manao izy na felonana visa zavatra iny na mahavita ny olona vita any an-dafy satria nantany izy le piba nataony hoe za izy masony zao tontolo zao todika atsika fa navita ranon-javatra atsika raha litera sotrona de maafaka ahoana nanana vazaha isotroa ny vazahany zany na de inona ary izy azonao fa mbo ataovy zavatra kely moderna zay lera azo te miderany monsieur Edmond tena présentable ohatran'ny farafodianany gilule kely ohatry zao sotrona sy ny tany hoe minao public vazavy de isotro randraika gloglo tsy fantatry ny tena hoe mba ataovy teknika tena mbo manaova ino teknika commercial mbo ataovy be ino mo filazazy mbo ataovy zavatra tena hoe commercial tena mbo ao le zavatra de premier ministre nahitako hoe misaoran'ny premier ministre aloha say mbo vitany izy teo nanao vaccine ministre fahasalamana ministre fahasalamana nanao laza tsy nanao izy mantaiky olona makany frantsay ve na ny any européenne ve de anaiky anao hitritrany amin'ny tany le famitahana vocal zeny a mbo tsy tahatika azonao hoe tsisy tena hoe problème kely amin'ny président fa tena ianao lohany tokony manao exemple tsara de atao tsara fotsiny lizy hoe aentanina le olona hoentina anao le vaccine fa zay mino zay raha sitranany ihany satria anao za zao raha ohatra zao tsy nanao vaccine fa nanaraka amin'ny président zao tako hoe tsy fantako ny azy za tsy nihina aloha ne mahompy inona sauvé plus de ina tonga ire amin'ny aéroport na ary Charles de Gaulle reo tinga fa ninana ny tia marinozy mivazaha mihitsy ndana mezany nefa ny azo izy mbo vory le to-tsaina ataovy any zavatra tena mahoaka tsy adala amin'ny firenena rehetrarehetra manao an'io zavatra rehetra ary ny tena problème sokafina ny sisy tany raha ny tena izy ange tokony vai zao matahatra hitretra hoe satria mitsika mbola 2% fotsiny nge vita ngamba maximum na tany tena tana mbola latsaka ataoko maka maro za 2% de mbola izy zany le 90% raha misy ny aretiny eto engany Andriamanitra tsika tena Andriamanitra fa tena raha misy ny aretiny eto de tena tsy haiko tsony tena satry le 4 le delta io tena enjana de manetana le olona hoe andao re aza miandry manetana amin'ny président nda ianao mba ataovy amin'ny kabarinao isanandro io ataovy ny vaccine de manaovany hoe exemple andre mandeha natao anana hitan'ny olona de mbo manao le olona satria ny olona anao zao raha fahalalako azy ny olona any ivelany tokony atahatra atsika fa tsy tsika matahatra azy nefa na izany ara satria nitsika tokony atao tsara mifepetra ny tsena olona teo ivato isanrena ny tsena olona zay moa député de afaka mitrany anatiny loza re tompoko fa tena adiny firy tonga ny aveo tamin'ny folo amiray vo vita le test PCR le test PCR mivadika misy resaka anankaroa ny resako amin'io ny olona mahitahita sy ny tariny marina aloha fa mbo efa misy miasa pensa ny tariny ho azy tonga de raisiny hôtely nampitomboanaony le box zany eny nampitomboana andrasy loha mbo avy amin'ny box atsika tonga de raisiny hôtely nefa ny sasany de zay misy intervention de lasa raha am'rendre intervention reny tompoko tena tratra amin'ny fianakaviana de efa mamono atsika toko strict ohatra za moa fa mivahiny tena tamin'izy le tena iny lasa tany Thaïlande tena firenena raha naireny zany hoe tsy natratra mihitsy strict mihitsy izy tonga tany aéroport 45 millions volantsika analoha amin'ny hôpitaly ikarakarany anao 14 jours complet mbola testeny zay anao voavoaka nizany 25 € no test PCR nizany azy nizany tena majery Thaïlande raha nisy tena tratra firy nefa Chine atao aloha taony no voany raha mbo tena manaraka discipline mafaliny any le discipline sarotsaro ny zavatra ty tena tsy mba tiako namana faniry rehefa mbo appliqueur angary vilizy amono amin'ny malagasy namanao nge fa tena efa fefitra miretrarehetra na fandre-pahalemana nany anoanina sy ndretrarehetra de mbola asina mibabenzay ndray ve izy de oka tena mampalahelo be le izy ka zay nataokany hoe mba jerevy tsara tena afarako fitondram-panjakana tena mbo manaovanareo strict ary sazio zay olona mamoaka satria raha eo vaty tena hitako mihitsy indroa sasa mivoaka eto amin'ny entrée principale sy voany sasany ary amin'ny couloir le correspondant iny mitsofoka le olona mahitahita de raha rainy ary zao ny tratra azonao anisany le teko hoe le 4 le 20% tsy vita
de ahoana ny anjaontsika mianakavy io ary ohatra ny rivotra hafa mitsoka voatratrany eo mandeha de miparitaka tsika fa tena faran'izay tena anta ny anina hoanina ary tsy hita mbola sin'indre mandeha fa de finana re tsy hoe fanetsena hoe fa tena fanentanany ataovy ny vaccine monsieur le président mba ahitan'olo izy tena atao vaingana zay amparitaka anao ao nandany vola sy nretrarehetra anaovan'ny zavatra erany fokotany anao commune sy ny tariny ao natao fasa zavatra kely manokana lalana kely la dia 1 kilometre nataonao sy ny tariny de 30 metre na adinako lavy eny tokananao tena mbo mamy tena marina ohatra mbo resana rehefa aveo ihany ka zay nataoko hoe ataovy tsara izy a de mba ataovy izy de hitanao ny zavatra loza koa ny vato zavatra misy mbola nilazakanao raha tonga avy any ivelany zao zany tsy nany ivelany indro zay le tonga ny avion io avion tompoka fa programme hatrany an-dafy tonga zao ny Air France na Ethiopian Airlines adiny ray sasany any izy mameno carburant ny tariny de miverina indray nefa adiny roa adiny telo vao vita adiny efatra vao vita le test tao PCR azonao de rehefa treo le vao miditra am'zay le ina misy teo le vaovao le andeha de la ny adiny firy fotoana misy retard le vol misy pénalisé foana antanio amin'ny olona pa zao fa misy retard keza be de misy le atao hoe croisement de flux amin'ny salle d'embarquement azonao satria ny olona miandry ela be nefa ny olana ty de tena zavatra mahagaga vola fa tamin'ny andro vita fitondram-panjakana teo aloha tamin'ny hery régional mampianina le ravinala aéroport maninona efa manana le tena tsika manana le any le fikambana iresa-pianana le oraty le opération Rudinens andro aéroport transfert efa vonina izy ampanao le test fly le etsy amin'ny aéroport tokony mba le tonga eo amin'ny aéroport vao tonga de eo natao test le vaovao irina tao nefa de inona ary ny problème tsy azoko hoe manontany andrala tompona andraikitra inona ny olana nefa efa pare daholo rehetrarehetra fa le test fly mbola tsy natao le izy hatramin'izao nefa de tena tsika manana problème be de tsy haiko am'ty fitondrana fa zay titindrala tsy mbo mijary tanao tsy mijery fa fitsarako azy sisa le fitondrana tsy mbo mijery a zay vaolana ho an'ny na firenena na ty amitsika fa zay mahafinaritraritra azy de avelany ifanitsako foana tara pénalisé sokafy tompoko le raiky lery amin'ny aéroport fa fapare efa sady moderne be ona be da be ny zavatra ilany amin'ny correspondant fa fatanera zao tontolo zao zay nataoko anao misy le oraty ty hoe zavatra international mikamo karakara le fandraisany sy momba an'io aéroport nandanitsika vola nanomerana vola be da be atoko tsy firoa nefa fa roa taona zay de tsy mifonctionne sangamandozy angamo le mikisangisangy reny aty hoe tsy nety olokona orange angama de olo la rehefa tsy eto fa tena fa tsy nety olokona orange angama de tsy sangisangy fa mbotra kely rehefa miresaka seranam-piaramanidina ihany ianao deputé Randrena Stanislas de tia antany kely anao mikasika an'ity Madagascar Airlines ty zany nataontsika atao anatin'ny 24 heures moa zany le Air Mad izy zany de lasa Madagascar Airlines ty moa zany de tsy manana vahaolana ntsony le fanjakany fa zay ny antopositsika atao miara-manonjy iteny an'izany rehetrarehetra zany de amotsipototra an'izany rehetrarehetra zany de manao volo izy am'izao fotoan'izao l'encouré de manova fiaramanidina de hoe mbola amboarina moteurany Airbus 340 de ny injecté vola 5 millions de dollars tao anatin'izany fanjakana malagasy de tsy fatako manahoana mpanamory manahoana nina sy sisa enao manana information bebe kokoa no zay sy manana mety lafy mpanadiadina de tena ararotika deputé Rastany aloha resaka kely an'ty Madagascar Airlines ty satria enao raha teo vao avy nitsena olona teny mahafantatra ny information mety niveau ambonimbony am'izay mety ho fantatsika zay tsara ifampizarana mivoaka sy mimpiana tsara aloha izy satria zay nataoko anao hoe le avion kezabe le A340 Airbus A340 aloha de efa fatapery iny mbola lafo no vidin'ireo planina ndray réparation moteur efatra ange hoe eritreretanao fa firy tonne par kilomètre ange firy tonne eo amin'ny 70 tonne eo no mahatonga antsika any tena zavatra marina do tanina carburant
nefa lizy afa mihoatrany tsy rahantrabola ntsony raha hoentina le motera nefa fa simba daolo tsy azo reparena ntsony raha vidy motera tsirairenao mbola lafo mitovy mividina avion ray de iny loha fa aza tenenina ntsony igny fa tena fatapery iny fa tranona koa iny nefa aza dimo asa zao tsy fatako fa mbola andoavantsika ofany reny atram'izao fitanao fa voasan'Herimady ny karama amin'ny Herimady ary ny olona rehetrarehetra ny taloha sy ny tarina efa tsy vita de mbola sinana miofandrehetra ohatra zavatra rehetrarehetra reo zavatra fatapera rehetra reo mampalahelo de tindrenge lizy azonao zay le tianiko teto voaloha hoe misegna tena vilankely de nandeha avy eo de nandeha le atehera nahita boinandraha tsy nisy ho tsy boina ny frantsay fa le Airbus anakaroa no mitsivalanao tonga de maharary ny fon'ny tena hoe dry nindrazalahy ty manjaka eto antoerana fa nitsika de tena baibay nakaiza tena antsakany ohatrany tokantranonao zany inao tsy hoe fa tena zanako tsy ny tariny tsy ny rehetrarehetra fa de olona no matsako amin'ny tanàna de tena gagy ianao iloha fa hoe fa fomba tiny satria fa nanao herera fa maty atsika amin'ny Herimady efa tsisy tsony de tia ndray nanany tady solution zareo de tisa le tena hoe any fitepis azonao fomba olona compagnie zavatra vaovao nanafoizana azy zany hoe olona mpitsarakara manofa avion tsika azonao ny avion hofoana ray aloha zay ny pilote hofoana tsy pilote malagasy miasa non pilote hofana de ny staff ina moflaza azy ny équipage hofana hatramin'ny assurance hofana miadin'ny Herimady tompoka Herimady loha izy loha teo zao de fa lasany elany Madagascar Airlines ny mbola tsy tanteraka zao fa azafako rehefa aveo dia assurance de tena miatsika manakasy eo amin'ny ary de varotra be fotsiny mpanapaka be fotsiny eo amin'ny ino moa sy eo amin'ny ino moa le amina sansa eo amin'ny any le nanalakely de le ry amin'ny fanaovana tsekin eo fotsiny sisanjaratsika de ondray namidy zay nantenao ny vanana izy mba système le maro nitombona any eritreritra hoandroko ampiasa be da be izy satria tsy voalohany de nivana azy le Madagascar Airlines de le Herimady zany ho tapenina mbola le piasa hatramin'izao aloha mbola piasan'ny Herimady miasa tao satria mbola amin'ny 18 novembre zao vao tena ao anatin'le anina zay vao mitsahatra tanteraka ny Herimady vadika amin'ny anaran'ny Airlines Madagascar lisansan'ny Herimady ny ampiasaina mbola lisansa amin'ny Herimady aloha zao ny atao fa lisansan'ny Herimady zay natao kanao tsy lisansan'ny Herimady tsony fa ny any ivelany na lisansa any tompondreo plana hofana daholo tompo fa tsisy atsika malagasy zany ho forme fotsiny zany Herimady Airlines de mbola tsy amin'ny anaran'ny Herimady zao mbola itondrana azy na mipiasa sy nrehetrarehetra fa manomboka amin'ny 18 anina zao 18 novembre zao zay vao mivadika amin'ny Airlines de nelanelany eo zany tsisy de mahatokisonareo fa aminao rehefa miditra aminao zay ireo miasa reo takatakaran kely daholo tena compression personnel mahatsiravina be de zay ny zavatra problème kely eo zao hoe efa tsy mandray karama nefa tsy mansady tsy mandray karama de mbo falifaly zalahy sao de mbo voatany de tsy afaka mipetraka amin'ny grevy fa sao de mbo hoe mbo tafiditra ihany mbo tafiditra amin'ny Airlines Madagascar Airlines ihany lozagna iny eto amitsika eto hoe fa de tena any amin'ny tena hoe zavatra tena azoana tena eto de tena zao hoe le fitondram-panjakana tompoko tsy mahalala ny laram-pahamena sy ny tany fa zay revirevy ny zavatra ataony any tsy atao tsy mbo malala hoe maninona zao le tena nampitabataba io loha de tena ho faisana malagasy am'le ina moa le téléphérique ty tena tsy mamokatra tena manao étude nasol izy ny étude nasol tsy Analakely gara ho apetraka gara apetraka de jerevinao raha gara apetraka fotsiny atao koa raha apetraka hoe mandeha fonction tokony izy daholo neta Tananarivo Madagascar ihany eran'izao tontolo zao hoe amin'ny capitale ta tsara nisy lazakanao tatsetsimba zaza tamin'izay mivoa nisy potony 2004 tapaka trany eran'ny Tananarivo tompoko tonga de bloqué daholo de supposoire hoe manomboka hatreo anosy izy nalakely i miaksa tena mahamay be iny ametraka n'ile asa iny niany zay ny câble sy ny tary anatin'ny rotaona de mbo aiza nandoantsika amin'ny circulation ifamono mahafaty atsika angeny hitanao le izy tsy mbo imagine eo
aiza ny lalan'ny tomobile sy ny poto ray tapaka ao a teo tsy mba zaza teo tsy mazaza de efa bloquera raha ny Tananarivo ary malemy koa nge le poto satria fiara mandona azy tena fiara aloha mandina azy malemy de tonga de bloquera ny Tananarivo embouteillage naturel de jerevo ignax igny anosy Analakely Mamasina makany mbola tsy makanika les zones vertes anosy Analakely talmena téléphérique azonao de makaina tondrano diny liaka samama iny daholo hitarika câble anao de mbo eritreretinao ny embouteillage hoe reto olona fanjakana reto ve tompoko mbola manana izy io manana technicien sa alohany anaovana zavatra raha zavatra ko avy anoatran'regny de mbo mandefa technicien any an-dafy manao faisabilité manao étude de marché manao rehetrarehetra de mbo fonctionne fa tsy haitsika akory zany fa ho hitatsika nge tsy manozy ny aingany mbo tsy zany fa tena ho raharatsy io fa tena zay momba leromady teo sy ny tariny hoe leromady tsy misy avion fa atsy amin'ny risy fotsiny avion re tompoko zao misandrahaka raha Madagasikara sady le avion ngeza be sandrahaka mitsika anakaraha tsy hiatera sisa ty tangeza be ohatra ny ariary be zala raha sanatry tsy hoe manisany tandrasaka ny anaovandrala azy ohatra ny ariary be sisy tsisy ilana azy iny manao manodidina kely eto roy zany zao nefa ny roy zao tamitsika zao be da be ratsy ny lalana raha manao volona zao ohatra hitako ny anésie tompoko de zao misy vol de nuit misy vol atoandro vol atoandro izy mitovy amin'ny international lafilafo be ny be fa manomboka amin'ny folo parapatonga ny amin'ny efatra moitié prix any daholo olona misitila ny any mahay mi-exploité io avion tsy apetra mihitsy fa tonga manao lokere de misodina de mipetraka raha ohatra zika to Madagasikara miavaka ny azy ny atterrissage de décollage miataka ny azy ka miataka ny azy de io mipetraka atao velena Madagasikara fotsiny fa mimpanambola be da be sady maika lasa mandeha avion daholo zay le izy iverenako am'izay ny adevitra politika député Randrena Sostanslasy satria efa mandroso de mandroso ny fotoanatsika moa tsika tsy maintsy miresaka foana sosialy fa sosialy miankindeha amina resaka teo kareny izy ty ny zava-misy hitany rehetra am'izao fotoana zao de ny fomenimenonana betsaka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana de zao moa zany tongeto indray le hoe SPM le société zany zay iny lay miaramiasa amin'ny fanjakana de nanafatra vary iny hatram'izao moa zany le 20% mbola tsy hita fa le 8000 tonnes nefa hoe tonga tamin'ny andehany voalohany de tsy mbola fantatra hoe vaky fa firy efa misy 4000 tonnes tonga fa totony teo le ciment ohatry hoe 335 000 tonnes zany na 10 alina tonnes dia le SPM mantondra azy zany satria adevitra be am'izao fotoana zao le lafiny ciment zany fiakara fa tsy ciment rery fa zay rehetrarehetra le manentsao presque zany amin'ny domaine rehetra zany de miakatra daholo le izy de manoloana an'izany moa de tsisy atokona le fitondram-panjakana tsy miteny tsy mivolana raha ohatra zany situation io zany raha raisitsika ny hoe telo volana zay nitsangana an'le gouvernement na mihoatra kely de raha raisitsika anatin'izay 100 andro zay ny évaluation le ministère de tokony efa nisaota le ministre mivarotra zany satria tsy nahavaolana mihitsy izy ary mety mifanaraka am'izay rehetrarehetra zay am'izay département voakasika zao situation économique tena hoe mitotongana sena mitotona ny tany zao zany de samy tsisy navita mission zany aloha reo mpikambana ao anatin'ny gouvernement reo foana manko no fusible zany fa io tena miainga avany an'le lehibe ampandateraka filoam-pirenena mihitsy de betsaka no miteny am'izao fotoana zao hoe zay de nampanantenana fotsiny tamin'ireny fa tsisy tateraka le zavatra andresahan'lay filoam-pirenena tahaka ny resaka vanille tahaka ny resaka hoe anao trano 50 000 logement zara fa 800 zany zao zara hoa zany ara mbola miady varotra be mihitsy le etsy vato indray zao nefa lalalovina média appartement na 120 millions d'ariary resaka logement sociaux aty amin'ny 30 millions d'ariary zay zany zao mba mody arantiranty de le resaka lalana kely 150 km hatramina 1000 km 1000 mètres 1 km zay zany hoe be da be zany no tena mitaraina am'izao fotoana zao hoe tena ny décevoir ny vahoaka indrindrandrindra moa le mpanohana fanjakana moa zany zao reo no tena menimenina mafy am'izao fotoana zao hoe tena manozina tena miantso taranaka mihitsy fahitateraka mihitsiny
tena tsy teherika ary zany tsy mamorontsika fa zany adevitra mora hita zany eny anivon'ny tambajotra sosialy tena manavatra taranaka mihitsiny satria tena voafitaka tsy roa matany ka tsara mba hitondrana devitra i depute Randriana Sostanslasy amin'ny lafinjavatra zay ny amin'ny hoe fampanantenana tsisy tanteraka vidim-piainana miakatra ny orinasam-panjakana potika ny firenena mialafy tsikelikely amin'ny vahiny ary manao zay tany kibo mihitsy ny mpandrara vahiny sy ireo zay tonga na lay sakodo eto Madagasikara mba manamanam-bola kely amina resaka pension aviany izy rehefa atakalo eo de ohatrany hoe mba volavola be le izy amin'ny fitontongana an'le ariary mba tsara hitongana adevitra depute Stanislas alohan'ny amaraparana antsika azy misotranao aloha ny am'izay fa tena hita marina fa de tena totongana de tena mitotongana songe mahagaga namana riny faniry azafaty fa fangareola samyany fa samprala na hoe lamprofanmana raha sy tany samytsika samy menamena daholo fa tsisy problème io hoe de hitanao ny zavatra tena verikely zavatra tena olana be de zavatra mahagaga raha jerena amin'ny présidentsika raha mandreny ajaina mipetraka mijery amin'izy de tena hoe mandroso be Madagasikara tsy manana problème raha mijery azy ny kabatsy ny tany de izy ty présidentsika ty ve tsy mahalala menatra nefa vao miadana kely eo anao de tena lesoka be zao aloha maliko ny tenina tao zao mahavoan'ny président le olona tena le repetsapetsa le gouverneur chef district ny olona manodidina député namany mamitaka amin'ny président azavako ny antony de ty raha ohatra zao hoany fort dauphin na ohatra roe sambafa président ho avy any président itsy de tena ny teny ho avy amin'ny président na fa tonga le olona tonga de le chef de gouverneur mikambana sy ny tariny tatitra olona petape farany zay petape mihitsiny tainy amin'ny hélicoptère président de fa am'faitsika tany tena zavatra marina andaso loha mapitaka amin'ny président de tena atao mipetape le olo tsy manala ko président hatrany fa tentena hoe tany za zany tiany olona tena mbola olona petape nefa olona tena nona ny karamana tonga daholo de fo fitako président de io président lasa miteniteny foana tena hitanao mahatonga le vola fa amin'ny ele officiel affaire efa mipetraka tsara ary amin'ny anatsika ary amin'ny trésorerie taitra izy de tena tsy hitany zany foana zay mahatonga hitendretako hoe mahatonga azy eny tsy mitana amin'ny promesse izy le fanantenana be tabe ay maiky tenena manaraka penitrinareo tonga de sasany izy azo ataony kelikely de le vola risy tomona nefa vola tsy nerana tany amin'ny député tsy nerana tany antsimbazazy tena voafahitako président satria anao rehefa taitra de tsy hitanao le kalmena le mbo kadomena an'le olona de miteniteny foana anao azavitahana le resy président lasovany marina izy sa tsy marina ve zany fomba fijeriko zany tena jereko amako isaka mijery télé tena olona tondrakalana aby rapindra rindrakira faran'zay may sy ny tariny de ny olona tena hitanao afaka mamitaka am'zay izy raha nanao ny doublage sy ny tariny amin'ny any avelany ka président nge rehefa tena mivoly jereo ty olona tena aminarivo aminanetsy manaraka azy azonzalanaovana blefy am'zay le izy azonao député Sambava tsy manavaka ny tenin'ny député Stanislas tena namesy papa ny président mihitsy tany Sambava député ny Sambava ijaky mamangin'olo be hoe efa omeko sipapy ianao fa solom-bavambahoaka avy eto amin'ny district fa tokana ihany ny andrasan'ireo olon'ireo de mividiny lavany vangoa président ozy izy député jaky zay jinetsika zay ve président fa le président nge tsy manana solution le amle hoe 3 fois mividin'le lavany fa izy mijany eo am'le prix de référence iny foana am'le hoe 75 000 ariary manta dia $250 ny masaka nefa zay ara tsy zany ny vidiny tonga any mitatsa zany tsetsatsetsatsaritry ny député ray ihany zavatra nandrasan'le olona tonga teo vanille fa izy zany mety eritreritra terrain tsy rahan'ny olona zany vena am'le social teo miakana ny zavatra ianao rehefa nakatra zavatra ty zao tsika azonao fa tsy manana devisy azonao ahoana tena zay nge ny mahagaga hoe tena tsika fe olona tsy fahaizana va sa tsy firarina zavatra ihany raha manana vola amina taonina anao anafarana sima manana volana amina taonina anao maninona tsy atao le masom-boly lazanao teo manina raha atao masom-boly tena vokaka président ko moa tsy malalako lazany ro taona ara mivaro va miakatra aiza mona ohatra tsy manety tena ohatra tsy mahagaga izy raha nafatra taminy fort dauphin ro taona mivaro va miakatra mango azy ary tompoko ny 3 mois raha tena any amin'ny tany mata vo omby vositra ividanany omby vavy omby vavy de ampitombona
tsy hoe miazy ako sanatria fa le olona manodidina azy meko saina rehefa inona président lazanao a tokony zao aby mouvement io mbo afaka mipasoka atao mbo miteny mbo mijetra fa atsapaka ry zalatsy zelisy azonao de zay nataoko anao io alefa teniko anareo tsy miteny mihitsy le teniko eto amitsika ho any Simon za tamin'ny farany teo tany confinement voalohany tany Chine 30 000 amin'ny volatsika zany ohatra ina moa zany 6 000 ariary ny saky ray tompoko tsy mahagaga izy na mahavita trano tena masoko natanitany fosanina ako azonao manontany ny olona paka hita Madagasikara ny kankirima 15 000 ariary nyetsya Maurice 15 000 ariary 75 000 satria kaiketsika 40 000 izy zao 42 000 ariary nefa de zay nataoko le ariary be Madagasikara tompoko raha nytany ampandraha rasy ny tamin'ny technicien reo ingénieur reo sima tsisy zavatra farany fa mpanantenana nataon'ny président hoe anorona usine na cimenterie tena tolona sipapa za zay sipapa petraka azonao hoe le ciment tompoka atao visaka amin'ny 23 na 22 régions possible ave zany possible satria usine fotsiny nge atanao amaka température 400 degré fotsiny anao manamasaka ny ciment argile ny commandinao vato clinker de plus pozolane misy dakaliny alika ho fitenena fa tsy hoe dakaliny alika de inona tsy anaovanao an'io nandany vola be da be za zao abony ibity rehetra sady amy vazaha ibity rehetra monopolise ny ibity anao nge rehefa tena tsisy netana na atao koa kanontsika kely tia raha azona 5 000 rehefa tsisy rehefa fandritahana ataontsika tena 100 000 vidin'olo ohatr'zay ny kany ibity ambony iny nandeha tsara be sady tena matsa ambony tena tsara le qualité ny CPA 45 fa nefa de CPA le fortuna fanaovana betona de nitapahana fotsiny tena tsy nampoarina nefa izaka ny région de tena za tena asa zay filaza azy hoe eto ohatra hoe critique amin'ny tabataba nefa maharary ny tena hoe ahoana vola atsipeny ambaravarakely vidianana zavatra any ivelany maninona raha manao sima raha le vola be da be azy tamin'ny covid na zavatra be da be azy no rehetrarehetra io io nonerana oliedy anao téléphérique an'le 150 millions d'euros anaovana re mandeha any fa mahavita izina sy mahafofolo satria zay natao koa lafort ngeza be fotsiny tena mena be voatery manafatra tsy manafatra 35 000 tonnes na frais fotsiny ara de considéré ohatra ina tany ivelany tongeto afa avy sasaka le izy zay zay de efa migagné anao de ohatra zay ko mivary azonao mivary manaova fotsiny mibarasa tena 3 mois tompoko de efa mamokatra tsika rehefa vita mivary io ragova sy ny rehetrarehetra sy ny chef district eo jerevy zay tamy mamokatra de irigueo zay na fa nyteniko teto de zareo masomboly fa heritona tsy maharitra heritona roa taona amin'ny président fa heritona de efa misy raha mena atsika tena hoe mena zany teny tena teniko mio mio ampanohatra fitonany hoe tena andao tao tsisy nona za tena manapy ny garantie roa taona Madagasikara na telo de mitovy anera so tsy nona zany avision ranenampo menara fa tany eloha tany za tsy manana fahavara afaka tsy misahy nanaovany io be tsy mitatatra ilvatsika tranaka mantsafy regny vision olona nefa tsy nanao université tsy nianatra taiza nitsika nefa tena eto fa avy ny technologie lasandrere tompo manao fatra vary za rehefa manao conseil de ministre rehefa misy question repose en gouvernement de za tsy aliany zéro je misy teo tena hoe manafatra vary ny vary any velany tompo tena tsy anintsy aninona zatrasa atao exemple za le natao koa matatsana sady polyvalent za tatsana mamokatra vary amatona be da be io tiavany za tsy zay ndray tsy alefako gazety fa mizara vary n'olona tena anona rehefa tsy manam-bola rehefa tsy apy volambola tsy tonga volany tsy masazo mio 15 kilo ohatran'izany re masom-bolo vidiko de re mibypassy ny tany nge nafakatra raha taonina sasany ange masom-bolo ny zarako ary alako sa tena amin'ny télé daholo reto tily olona ny zarako mbo mamokatra folo avy eny re te arina azonao zara kely député simple député tsy manam-profil mahavita simple député ny mais grand opérateur de tsy mahavita azonao ka indrindra fa firenena de za maharary ny foko tsy tsy afaka tena mahita le malagasy tena nona vo andro amin'ny maraina isan'andro misy akizy tena mila tsabona député de za ndalana za mo tsy tena nda makany amin'ny député nareo ka nene misy faritra hafa tonga nefa za sy Andriamanitra hoe zanako misakafo tsara mianatra tsara maninona moa raha mbo manana moyen mba apiko re olona reo tena lazao fa raha tena laiko tena tena isan'andro misy olona tena fanampiana mety foana ndana mitsabo fa zay ny tokony agaviana am'ty firenena ty fiainana nataokanao hoe tena adalana nitsika hoe tena fahavendranana ve sa tsy firarahina ve sa tsy faizinina
fa de tena manipy volatsika fa tena farany zay aty ambany de bany jerivo tena zay nataoko hoe président kabary oatra amin'ny olona be tabe sy ny tariny de teotra hoe raha jerena fotsy apahans eo amin'ny télé de ohatra fa enjana be zany Madagasikara zany nefa rehefa jerena foana tena mitopina amin'ny tany tena voamaky izy de fa mihina ny tady kirarony daholo zany maraparantsika député Randrena Stanislas satry resaka aminao de ty farany kely angamany azonao ty farany mba zavatra angaviko ao amin'ny député amin'ny 6e atsika mipetraka mandalondalo makeny vato mandalo makeny amin'ny lalana digy vaovao tsy mitary iny jerevo tompoko io mampiady ny député Tedisoa jerevo eto atoerana ary efa misy barage Tanjombato miala humanité ny rehetrarehetra nataona Andrianampomerino ny maka be tsy mitatatra dia nantany tamin'ny député de fa mbo miady mangady any io de tsy vita amin'ny fanjakana amin'ny fidirany agriculture na any pipa misava le manao curage natatatra tsikafona io tsy mampandehandrano jerivo angefa tena le vary miroborobe efa misodro dreny tsy atanareo zany misodro dreny zany de jerivo fa tena maina daholo mampalelany tatsara latsaka be mivary Tananarivo io de tsy vita eta potitrano jiro maizina potitrano jiro zay nataoko hoe tsisy espoir tsony Madagasikara raha ireto tena tsisy afatsika fa tena raha ireo mitondra tena mbola leoko mamandandre mandeha reo fa tena ifampitifitra sady ifamono eto atsika sy rehetrarehetra tsy hoe tsy fitiavako fa anjara zava-misy no ataoko fa anjara tsika metaenta de afatrako ataoko ianareo RD ianareo manodidina président reo mba hatytsika mananana-bava sahina manana mba hatindreo marina mbo mifampikaondonareo ary reto miaramila retoko tena na ohatra hoe grève ny olona tena grève zao le ny olona tsy nahaloha karama tsy voalohany karamany secrène ny mianako fanaovana travaux publics azonao ny nanao an'le fera regny teo de fa gendarme aza mihetsika nareo gendarme police aleo ny olona anoatra zegny misy alalaelo amin'ny bariary izy leneo teliko hoe alalaelon'ny olona nge mipetraka raha vao misy ny alalaelon'olona tsy miabotirany zavatra ataonao ka zay nataoko zéro résultat gisitra tsika raha baolina ny aretrarehetra Madagasikara gisitra tompoko Madagasikara ataoko tsotsotra hoe tsy manto Madagasikara gisitra tena tsy anina Madagasikara mampalahelo tena manjarijary ka zay nataoko hoe anjarantsika mieritreritra tsy hoe rastany tsy tia fitondra tsy rastany tia mpanatateraka fa efa marary loatra leky totoataonareo lasa tia anay mitambesatra le olona lasa tia mifiombavamboaka mitambesatra amin'ny problème any rehetrarehetra nareo tsy manao ny andraikitranareo de tena mbo ataovy re tompoko fa tena aminareo ny atao rehetrarehetra mbola manana manda deonzanareo mbo démontreur angady tianainareo tsy anenjika anareo zay tsy tabataba eto zay fetra zay hoe nisy ny fampandrosoana aloha nofo zany fa mba hoe mba laifa defaka kokoa le fahatrana sy le fahasarana an'le vaoka zay angamba no atao raha fa mbo mezaka izy rehefa mbo hita hoe mbo mezaka izy tena mbo zavatra atao io ary le discussion tsika mampitabatabaatsika eto tsy hoe mipanohatra natao azy de hoe tsy rarahina fa raisy tompoko de mahafinaritra zay nataoko hoe raha vitanareo tsy manafatra vary vitanareo ny mampisakafo ny malagasy na mampianatra azy fotsiny zara netanan'olo mbola vidindreo mandeha président fa raha tsy vitanareo zao manasatana ny famitaka mianakiravirotsika zay angamba teny ampahendrena ary teny tsy fitiavana na fanenjena an'izy fa zavatra marina ny lazako fa efa marary loatra atsika mianakavy député Stanislas fisaorana lehibe no atolotra anao miandry ny teninao farapara ny mijerantsika manerina izao tontolo zao koa ngambany de amarana azy de efa vonimboninao indray ny député zay avao miboribory tamin'ny fahatelo fenondraha lambomanana zay moa izy ny zavatra voalohany atao voalohany de misaorana mipurana de deuxième arrondissement ho avy zany zay nataoko tamin'ny hoe tena nikobona tamin'ny confinement tsy hitakitanareo efa salama men'Andriamanitra fahasalamana zao mba ezaka zay mbo atratra zay anaovana ty tena marary atsika eto amin'ny any za tsy mahavita fa zay mbo kely vitako de ho avy ary mbo eny tsara mbo zavatra mbo manao ny zavatra tena hoe de aza hoentina tsy fitiavana na ohatra rastany zao mitabataba eto amin'ny de misy olona amin'ny deuxième mety tsy tena hoe tsy mitovy hevitra amiko de liko fa aza hoentina am'izay fa zava marina jerena ino ny réalité ino ny zavatra tokony ataontsika mianakavy zay de hoeta-pahendrena ary mivavaha akino amin'Andriamanitra de zavatra tena hoe mety fe zao ataoko zao sode rehefa mahavita an'izay ianao de androso foana ty firenentsika de zay nataoko hoe hors deuxième anapy zay zambatra boatratra koa fa de isaka lakamisy mandray anareo za manomboka amiray
farapakovany amin'ny efatra raha tsy atsomy président tapoka na misy zavatra ataony hoe ialako tsiny zay mbo ifarefianantsika de mbo mino a fa zavatra tokony atao a zavatra ifampiresana zavatra mbo mahasoa amin'ny firenetsika fa tsy mahasoanao raika fotsiny dividianao fa tsy mahavoatsika ny fokotantsika mahasoany commune tsika mahasoany ny arrondissement tsika mahasoa Madagasikara tsy maninona re zay tompoko zay ngambany teny fara fa samambin'Andriamanitra zay ngambany teny fara lehibe de lehibe zay teny député Randrianasoa Stanislas zay na Rastania zay niaraka tamintsika teo zay izy moa de ao anatin'izay tena hoe mahalala le kosiny vahoaka madinika mihitsiny satria zanaka tatsa zanaka mpamboly de tena miaina ny zava-misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra zay misy azy eny de tena zara tamintsika mihitsy ny zava-misy rehetra izy efa mivonimbony eo ny député ny boribory tamin'ny fahatelo efa mivony eo keo Rina Rabemananjara iaraka amin'ny député Feno Ralambomanana fa ity de tena zava-dehibe misy no resahantsika eto anatin'izao lafinjavatra rehetra izao satria mitofana ny adevitra toy ny adevitra de ho avy eo député Feno Ralambomanana Rina Rabemananjara indray no iaraka aminy mbola iverina amintsika eo ny tenako rehefa avy eo satria mbola hitondra lafim-panady adintsika amin'ny fiainan'ny firenena hitondra n'lay carnet-pokotantsika lay hoe digitalisation soratanana aloha ataontsika an'izay misy digitalisation soratanana raha tsy eto Madagasikara ihany tsy ahitana an'izany ary tsy fahita tao anatin'ny 90 taona de hitondra profitsika efa nyteny an'izay député Fetra Ralambozafomboloolona nitondra fanazavana mikasika an'izany de hoentitsika zany Rina Rabemananjara rehefa aveo faona koa ary zany teny faniry zany zay zay le izy tompoko digitalisation soratanana de anjarany rehetra mahafantatra an'izany fa inona marina moa zany le digitalisation de zay le iziko zay le fomba fiasa amin'ny fanjakanako de hoentitsika eto le izy de Rina rehefa aveo fa zay aloha zany amin'ny tapany voalohany iny tapany faharoa ho aveo député Feno Ralambomanana eny ary efa vodinao aloha zany député Feno Ralambomanana dia ho raisitsika avy hatrany izy satria misy ihany keo ny faneho-kevitra zay hoentiny eto fanazavana momba ny tontolo toe-karena momba ny resaka tontolo iainana resaka momba ny eny amin'ny boriboritany fahatelo mazava loatra satria lany tao amin'izany boriboritany fahatelo zany nisy olombavambahoaka Feno Ralambomanana izany ny voalohanteny aloha zany dia miaraba ny député Feno Ralambomanana izay lany tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahatelo atao hoe sambany ianao zany zao vao tena hoe teto amin'ny plateau ny miara-manonja MBS radio Mandat satria efa nisy ihany ianao niditra teto fa taminy ianao mbola tany ampitan'ny ranomasina de tamin'ny alalan'ny Anjotarby eto zany dia fanatritava amin'ny alalan'ny feosika sy amin'ny alalan'ny fahita lavitra ihany koa na ny télévision zany ka dia farimiarabanao député Feno falmarabanao torak zany koa Rina falmaraba ny mpijery atsika manerana amin'ny mpijery atsika manerana ny Madagasikara ary manerana zao tontolo zao mihitsy ary falmaraba manokana nireo vahoaka ny boriboritany fahatelo zay efa ela ny andrasana angambany raha zay ny azo ilazana azy eny ary boriboritany fahatelo moa no nalany ianao zany kanefa na zany na zany koa de misalitra ianao ny anariny hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara zany hoe masahana ny Madagasikara ray manontolo ihany koa zany ka momba zay indrindra raha ny hoe actualité zany zao ty resaka hoe fampitehany tontolo iainan'ity de fihetsika hita ataon'ny fanjakana zany de ohatrany hoe zareo zany tsy te hoe tena hoe miteny hoe manana ndraikitra ao anatin'izy fa ohatrany hoe ahiliny any amin'ny sehatra hafa lay toe-javatra inona moa no tianao tenena amin'izany vao maly zany zao de hoe resaka hoe véhicule ino filaza azy iny motorisé zay moa no filazany azy de hoe tokony tsy ampiasaina tokony ahena sinsisa ahoana ny fahitany ny solombavam-bahoaka Feno Ralambomanana an'izay lay fanapahan-kevitry ny teny no teneniny fanjakana izay indray satria raha iresaka boriboritany fahatelo sika betsaka ny véhicule eto marina tokoa io tena resabe tokoa raha ny eto Antananarivo tonga de resako eto Antananarivo manokana de raha tsika mahita
fa maro a ny raha ny tomobile, ny moto a hitatsika ny setroka mainty raha mandeha ny an-dalambe eny tsika am'izao fotoan'izao a de tena marina fa matevina be mihitsy ny setroka eny amin'ny rahony eny ary miteraka aretina maro ho atsika menakavy izy io am'izao fotoan'izao ary raha makeo amin'ny hôpitaly njaza eo atsara lalàna eo nareo de manontany dokotera eo satria za mba makeo ihany ary ny interpelleko ny ministera ny tontolo iainana tam'izany fotoan'izany mihitsy izy io de ny aretina tena pahazony ankizy ao de resaka momba ny tovapisefona foana ary anisan'ny zavatra lehibe mahatonga an'izany de setroka be io izy io de tena magaga moa ty fanapaha-kevitra mangataka moa zany ministera hoe tokony hoahena ny fitondrantsika ny resaka tomobile na ny moto izy io dia tokony ny mpitondra fanjakana aloha mba mampiseho modely raha jerentsika ny véhicule hoentiny mpitondra fanjakana dia reo tena katikaty be izay mihinana ny solika betsaka gasoil ny solika gasoil ao anatin'ny solika rehetra mihitsy zany tiako lazaina tokony izy ireo aloha mampiseho modely na de raha mato ministra raha aloha tokony mba izy ministra ny tontolo iainana hoe tsy mampiseho modely hoe mampiseho na de mandeha amin'ny fiara farak'izay mitsitsy indrindra ohatra izy aloha no tokony hampiseho an'izay modely zay ary io tokony arahany be sy maro tsy hitako aloha amiko manokana hoe inona ny ilaina ho amin'ny mpitondra fanjakana eto Antananarivo indrindraindrindra hoe ilaina andreo 4x4 raha marobe ireo raha mandeha amin'ireny ministère reny nareo presque 4x4 raha tsara tare gros cylindre zany mameno ministère ary mandany volam-panjakana nge izy reny volam-bahoaka indrindraindrindra amin'izao efa fahantrana mahazo atsika zao raha amiditsika izy reny mety mba mampitombo ny kitapom-bolam-panjakana ary anisany tena hoe mino fa mameno zay banga ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ao satria raha ny zavatra vitany vola ho azo am'ireo mety mafenifeny zay banga ao ya maro zay ka raisiko kely zay aten'ny député feno zay le hoe ny mpitondra fanjakana etsy migalabina amin'ny fiara tsara tare miteny izy hoe tokony ahena ny fampiasan'ny vahoaka zany ny fiarakodia mamoaka setroka moto mamoaka setroka hitsinjovana ny tontolo iainana de ny teny ianao hoe modely tena zay le resaka modely zay moa ve le vahoaka malagasy raha fahitany député feno azy ny vahoaka n'Antananarivo ny vahoaka malagasy iray manontolo tena mora hoentina ve reo vahoaka reo raha tena manome modely amin'ny tsara ny mpitondra fanjakana mazava be raha ianao io zay le misy fomba fitenenana zay hoe l'exemple vient d'en haut le malagasy mantsy ohatra mora makataka zay ka zay raha ianao mpitondra fanjakana alohany no mitarika hoe rehetra zay mampiseho amin'ny lafiny rehetra amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'ny lafiny rehetra fa tsy ty resaka environnement ty fotsiny mampiseho alohany ianao hoe fanetreteny io rina fanetretena aloha ampisehonao amin'ny vahoaka malagasy hoe tena mitsitsy izahay mpitondra fanjakana de mampiseho ny vahoaka dia manaraka ho azy ireo vahoaka ireo fa aiza moa ny noho ny vahoaka hoe tena tsy manam-bola ty firenetsika ty raha zavatra ampiseho ny mpitondra fanjakana ivelany ohatr'izao raha hoe fanjakana milaza fa tsisy lava nefa ny zavatra ampiseho ny fanjakana ivelany le mpitondra fanjakana mihitsy rahantsika mahita mifetsiketsehany etsero le mpitondra fanjakana hoe nefa ny jereny vahoaka hoentina tena efa sahirana ara-pivelomana ny olona tsirairay avy za moa hoe avy nitetitety teny anivo ny fiarahamonina teny de tena mampametra-panontaniana mihitsy hoe tena tsy manam-bola tokotra ve fanjakana sa le vahoaka le tsy mijery ny vahoaka mihitsiny satria raha jerevanao ny fiainan'ny vahoaka eny anelakelan-trano rehetra eny de mijery ianao satria ao amin'ny lapany Tsimbazaza ao de tena hoe mijery ny fiara hoentin'ny mpitondra fanjakana de hoe tena ohatrany tsy mampino hoe
tena mahantra ty firenetsika ty satria io zay le hoe volonté ngamba ny tena tsisy le volonté mihitsy ny tsisy ary izay tokony iarahantsika midinika ary tokony hijereva mpitondra fanjakana hoe okizay kosa ty fijerevantsika ny tenatsika manokany tya fa alohantsika mba tena hijery an'reto vahoaka reto fa tena resiresy le vahoaka malagasy tena resy ya resy ny vahoaka malagasy kanefa tsy maintsy miatrika n'ilay afiainantsika na tiana na tseny satria misy taranaka ihany koa te jery kely ao amin'ny boriboritany zay adidinao boriboritany fahatelo ianao zany moa anisan'ny solombavamboaka voafidy tao anisan'ny be fako eny aminareo boriboritany fahatelo raha tsy rehefa tsy be sarety ohatra fotsiny iny ahoana ny fandeha zany amin'ny maha solombavamboaka anao hoe vahoaka miaina ao anaty fako tsy hitan'le olona tsony zay atao satria misavovona marina tokoa vao tamin'iny herinandro iny zao nidina tamin'iny be sarety iny raha fantatrareo misy an'iny lakan-drano iny amin'iny be sarety iny atao foana moa zany ty resaka misy manao an'le hoe imo sekalina moa fiteninjareo azy fa neo inona no mety hoe mahatonga an'izany io tsy vitan'ny vonjy-tavanandro foana fotsiny io fanalana n'io fako ny be sarety io mila fandiniana zavatra maritra izy io satria io fako tsy de tena fako ny be sarety rery io tonga ao anatin'io lakan-drano miainga avy any ambony any avy any amin'ny laoty any de tonga ao anatin'io mila diniana miaraka amin'ny tena teknisianina mahay azy tsara io moa teneny vahoaka hoe tsy zay be sarety no voretra fa mifaky ny olona rehetra any de mitotona aty aminay aty be sarety aty ka zay tokony fandinian'ny io moa asan'ny commune urbaine Antananarivo ary iatsoko eto hoe tokony hodiniana ambony latabatra mihitsy miaraka amin'ny tena vrai teknisianina hoe inona tena vahaolana maharitra fa tsy hoe isakin'izay taitaitra kely eo ny commune aloha de manao imo kely de eo ataonao androany io de rapitso de eo fieny fako ihany eo tsy mampiova ininona mihitsy raha izay zavatra zay eo amin'le politika ampitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny hoana fahitany député Fenondralambo Mananasy amin'ny fiainam-pirenena mihitsy zany io satria raha ny zavatra hita mantsy amin'izao fotoana zao satria tsy maintsy miresaka toe-karena ihany de mivadika sosialy -7 le taux de croissance mbola tsy nisy an'izany hatramin'izay ahoana fahitana ianao ihany koa fantatra mantsy fa mitsetro mimpandrara sady tanora mba kivy le olona nefa avela fotsiny amin'izao ve izy io marina tokoa zany rina tsika ty de tsy hay hoe inona ny drafitra hoentina anarenana Madagasikara marina hoe amin'ny mampandrarantena de mametra-panontaniana ihany hoe drafitra manahoana tokoa no tia fanjakana ho apetraka raha mijery ianao hoe amin'ny lafiny hoe amin'ity fanafaranetana lava ty raha atsika andeha hanafatretana lava dia mbola na io -7 io mbola moins foana io tsika zany tsy mba manana politika amokatra mihitsy fa hanafatra foana rehefa manafatra tsika dikan'izay mividy devise foana vidy foana tsika zany ny dikany asana azonao ny tiako lazainy amin'ny mpandrara rehefa mamoaka devise tsika dia milatsaka itoekarentsika zay de milatsaka ny sandany ariary milatsaka ny sandany ariary mazava ho azy de mahantra ny dikan'izay tsy manana politika mihitsy ny fanjakana ve zany hoe alohantsika mba manao politika amin'ny famokarana eto an-toerana satria reo zavatra afaratsika reo nge afaka vokaritsika eto an-toerana daholy tsisy zavatra tsy vita eto an-toerana reo rehefa tena manana volonté tsika ary tsika manana teknisianina mahay fa ny fanjakana tsy vonina nosika mihitsy an'ireo mpandrara malagasy fa aleontsika manafatra foana ary mampalahelo de betsaka za moa zany mifanerasera amin'ny mpandrara malagasy ary tena malahelo mpandrara malagasy hoe
tsika tsisy fijerevana mihitsy ny momba tsika mpandraraha malagasy fa ohatrany hoe fanjakana aleo ny manafatra ary io resaka fanafarana io mamodika ny toe-karena mamodika ny toe-karena ary indrindrindrindra tsy mikreye asa ho an'ny vahoaka malagasy io ka le asa efa nisy ary potika indray ny orinasa may tam'ireny olana miteraka olana maro izy io satria tsika eto a asa na azo mifanjakana hoe atao aiza daholo reto tanorantsika mivoaka avy mianatra reto e zay indrindra zany zavatra rehetrarehetra zany mila atao ambony latabatra diniana daholo zany fa zay le hoe za moa tsy tia miteny an'le mo hoe oeraoera loatra mahino azy raha manahirana ny sofiko tena marina fa mifandiniana an'izy io mila mandinika tsara mitondra firenena tsy mora reny fantatro tsara zany hoe tsy mora mitondra firenena raha tsy micréer emploi ianao ho ataotsika aiza daholo reto tanorantsika reto mamoaka mpianatra firytsika isa-taona firy ny bachelier atsika isa-taona ka zay indrindra mantsy raha isika mpitondra am'izao fotoana zao député feno ny ataotsika hoe de ataotsika hoe ny valopolo isan-jaton'izy ireo dia tao anatin'iny raharaha 5 iny daholy tam'ireny de sasana ny atodoha amin'ny malagasy hoe tena tsy izy mihitsy ty régime ravalo manany ty tena mila ovana mihitsy ndao avadika amin'ny pejy ndao atao an'izao fa tena tsy mety mihitsy ty tam'izany zany lay croissance économique efa niakatra le izy fa am'izao fotoana zao lasa -7 ry zareo nanala n'le régime ravalomana tam'izany fotoana zany tonga eo amin'ny toerana izy ireo am'izao fotoana zao to zavatra voamaika pira nohony tamin'ny 5 mbola ratsy lavitra nohony tamin'ny 5 no mitranga am'izao fotoana zao raha miresaka toe-karena ary voamariny zany le niteneninao tao moa le hoe tsy mety tena tsy mety manafatra zavatra lavy ty any ivelany na mafisiny gemme ihany ko iny tamin'ny asa andro vitsivitsy lasa izay mipandraraha zany de fa miteny hoe zao ka nytiako antanina ny député Feno Lambomana de ny hoe tena tsy fantatry ny mpitondra ve le izy sa ry zareo no atao hoe tsy tia fantatra zao fa hoe zay tiana ihany io de tena ola mpitondra ny fanesy mihitsy le matoriny rehefa mahazo an'io fahefana io mialatsiny mamoaka nyty fomba fitenena io mapa te agnitsy be iteny an'le teny hoe mampiovany ataony atany atodo ato fe rehefa mahazo fahefana tsy mahita zay indrindra rehefa tonga eo am'le toerany ianao adinonao daholo le zavatra nyteniteneninao sy ny lokalokanao tery amin'ny vahoaka tery rehefa tsy eo hainao hainao ery miteny hoe zao fa rehefa azonao le izy tsisy tadidinao tsony ka misy fitenena reny fa fahefana ve mahalasa dala sa mpitondra ny fadala tsy haiko fa zay mo tena mialatsiny am'le fomba fitenenana mahalaza ny zavatra mahalaza ny zava-misy am'izao fotoana zao fa de zay tsisy zay tsy mahalala ny zava-misy am'izao fotoana zao tsika ary mihina fa mahafantatra an'izany le mpitondra fa ozy izy hoe zay ny eto ka zay tianay ny atao zay angamba ny azo laizaina azy koa efa nieno mihitsy moa zay hoe zay zao ny eto zay tianay no atao ka io anjara ny vahoaka mahita sy mahafantatra ny tokony ataony io misy fetra ny zavatra rehetra rehefa reraka ny vahoaka hainy ihany ny tokony ataony koa io tsika malagasy manko malaza maharim-pery zay maharim-pery izy izy mivany olona fa rehefa tonga ny fotoana izy tena nona izy io rehefa tonga ny fotoana rehefa nona ny olona hainy foana ihany ny zavatra tokony ataony zay mahafono zavatra lehibe zay atenen'ny député Feno Lambomana an'izay fa le fahatrana aloha zany zao efa iainana aloha zany izy zao mazava io ka le famafisany fahantrana ve mitondra makany amin'ny fahatongavan-tsainy lay vahoaka mba tsy hoe voapitapitaka tsony mba isaina tsara misy mantsy miteny hoe rehefa mahandro zay olon'ireo de afaka manipulena ihany ko zavatra tsy mitovy mantsy zay ndray zany miteny hoe rehefa mahandro izy de lasa tonga saina ho azy am'le kikisan'le fahantrana ny atondray miteny hoe rehefa mahandro zao de azo manipulena azo baikona azo atao am'izay tiana anaovana azy
ahoana fahitan'ny député feno ra lambomanana an'izay fomba fijery anakiroa tena mifanipaka zay mety sy tena hoe zay loatra angamasa misy ny olona misaina mety eo izy mety azonao fotsiny amin'ny hoe nony izy de raisin'zay manipulenao mety le zavatra tianao lazaina hoe leolona sy ny zavatra iny sendra ramatoa zay tamin'ny zoma ozy izy hoe raisiko ny avy varitsinjo raisiko daholo zay meny fa za ozy izy amin'ny fividianana manaraka eo fantatro ny tokony ataoko fa tsy mahavita anazy zany tsy zay ny nampanantenana anahako ay ve va madama tena natonga saina tenyle ramatoa zay nyresaka tamiko fa io ny olona tsy reny zavatra reny ny ampiova ny fiainany ny malagasy mila asy velomany raha navita reny io raha navita reny atolotolotra kely reny de fa miadana amin'ny malagasy raha nitolotolotra ny nety fa tsika hoa tsy manana ny politika tokony hipetraka da hoe ahoana ny afahana ny mampidina farak'izay azo atao mihitsy ny tany tsy fananana asy eto firenena tsika moa na statistika momba an'izany raha manahirana tsika ny tena mamoaka azy hoe nefa le ndafy isa telo volana firisan-jato tsika malagasy tsy anasa fa rehefa za moa midina eny amin'ny fokotany iny de izy ohatrany tsy anasa daholo ny akabetsahan'ny olona tena indrindrandrindra ny tanora amin'izao fotoana zao tena mampalahelo tena betsaka ny tsy anasa rehefa mahitanao izy de mieritreritra hoe ianao ny hitondra zavatra ho azy foana zay foana ny eritreretin'ny olona hoe rehefa mahitanao eny izy de fanantenana no eritreretiny hoe tia mahavita miracle ho azy ty olo ty za moa mezaka manomeza kely zay foana mezaka manintsy ny olona foana hoe tsy izay le izy fa ny zavatra maharitra de ny fanananao asa ihany zay ihany fa raha hitolotolotra zany tsisy dikan'izany ka zay zavatra zay fantatry ny evena fa hoe fantatry ny mpitondra fanjakana zany fa io moa tena foana hoe zavatra fa no mamaika andro zareo eny ary député feno raha lambomanana eo amin'ny maha-député anao indray misy an'ireo tolodalana moa vany amin'ny député misy ny volavolan-dalàna vany amin'ny fitondram-panjakana de hoe mba samba nono zany zao ny hoe mba efa eny lay resaka hoe volavolan-dalàna momba ny tetibola hampanjakana initial dia ahoana ny fahitanao an'izy io zany raha atao hoentsika hoe indray mijery nareo moa zany zao mbola hoe ampandiniana izy io mbola anaty session zany nareo am'izao ahoana mety fahitanao azy amin'ny akapobeny eny fotsiny izy io hoe feny aminay fa mbola tsy tonga ety ampelantananay izy ianao zao mbola tsy nahita hoe za manokana mbola tsy tonga tety ambanimasoko iny izy aloha mbola tsy voarayako fa eny fotsiny hoe efa eny fa hodinian'ny atolotra amin'ny latsinainy angamba raha tsy diso izy teo fa de io raha tsy hitanao maso moa tsy afaka commenté inininy ianao fa de manomboka amin'ny herinandro nareo pareo gazety mihinao fa azo vaovao momba an'izay satria tsika ny député ato anatin'ny atokotiko Madagasikara dia miezaka foana mifandinika rehefa mandray an'izy io hoe inona ny tsikera azo atao rehefa maharay ny loi de finance ohatran'io hitantsika moa ny momba an'izay fa raha jerentsika ny loi de finance teo aloha zany de hita eny amin'ny fiarahamonina hoe iny ty fanjakana tsy mahaloa voly ty mitaky vola ny atso mitaraina ny atso hoe aiza ny volanay ny orinasa mpanao lalana aiza ny volanay de miteny ny mpitondra fanjakana mbola misy fandiniana kely aloha mbola misy enquête atao aloha sy ny sisa zany any amin'ny exécutif nareo nefa manana andraikitra am'le hoe fanaraha maso ny andraikitry ny gouvernement aona ny fipetrana zany raha hoe hiatrika an'le fiaina vaovao indray zany amin'ny session zay mihitsy satria zany mahatonga an'ireny misy le enquête parlementaire mandehandeha eny anivon'ny assemblée nationale amin'izao fotoana zao satria araka izany teneninao zany hoe mila fanazavana député misy ahoana no misy zavatra tsy voaloha de ahoana mahatonga an'izany
rehefa nefa efa ao anaty telobola efa misy koa manontany any amin'ny reo ministra isan-tsokajiny ohatra zao tamin'ny ty herinandro ty misy an'ireo mpampianatra izy zay raha tsy isoako any amin'ny université vo ny fampiresahana mihitsy tamin'ny raha matoa ministra ny fampianarana ambony nany vokany de hoe mbola eo ambony birao eo ambony birao amin'ny premier ministre le izy ny antsona telefona mihitsy andre matoa premier ministre de hoe mbola eto ampandipijerevana azy fa mbola eo ampijerena zay mihitsy le fandany hoe mbola miandriny akory présidence anisy an'izay resaka zay efa marary atsy marary any maty marina mihitsy nisy teo amin'ny fitopolo teo ny olona voakasika zay any fianaran-tsoa sy majoenga izay nanatona anay mihitsy reo mpampianatra reo fa de miandry ny valan'izay zay satria miandry zay hotoyany zany milatsinain'izao hoe anahoana vovasa tsy vova le izy sationany zay fotsiny zay fa ny trangan-javatra be dehibe moa zany mbola hiarahantsika mahita eto eny ary député feno Rahalambo Manana mamaraparana ny resaka fanaovana aminao zany eto amin'ny miara-manonja inona aloha fa tsy tiany ianao no hiakatra eto fa ho avy amin'izay ianao amin'ny fotoana manaraka entsika amin'tinana azy ary tena hoy ny teny président Marc Ravalomanana hoe raha mbola misy farany tsy ho foana ny fanantenana fahitanao avy Madagasikara ary raha izao ny situation taux de croissance moins 7 manitra daholo ny tena généralisé zany le manitra fa raha hidany mihitsy Madagasikara le pays le plus pauvre du monde mamenatra be le izy ona fahitanao azy de indramiko mihitsy zay tenin'izay Filoha Ravalomanana zay koa hoe raha misy ny farany aza foana ny fanantenanareo ry vahoaka malagasy zay mihitsy koa mbola fantatrareo ny tokony atao fantatrareo inona nataon'ny mpitondranareo ary alao tadidio daholo inona ny zavatra nampanantenainanareo inona tsy vitan'ny reo mpitondra zay nandalo nampanantenainanareo reo maro izy ireo tena maro izy ireo zay olona nyteny teto amin'ity miara-manonjy ty ngamba andratany isaina teto daholo ohatra zao teo nisy fampanantenana resaka hoe firy logement misy teo 50 000 logement ohatra fotsiny iny ary raha mijery ny vidin'le hoe mora le izy angamba tsy haiko 150 millions d'ariary zay raha teny amin'ny film sa 120 millions d'ariary tsy haiko samy manana mora marina moa le hoe amitra nyty mora ty fa raha 150 millions d'ariary zany aloha na 120 millions d'ariary asa fa okoatran'inona aloha no hividy an'izany tsy haiko fa atsika vahoaka no mieritreritra atsika vahoaka no mandinika hoe asa no hiafaran'ity Madagasikara ity raha tsy hijorontsika raha tsy tsika koa no tena hoe malala ny tokony ataontsika tsirairay aza miandry andrakota aza miandry andrabe fa ianao mihitsy aloha mahatsapa tena hoe tena za mihitsy mila mijoro zay tiako tenena farany namanony androany Rabe Mananjara eny ary ianao mihitsy no mila mijoro ny tenyny député feno Rahalambo Manana mariny zany tsy andrasana hoe anianina tsy andrasana hoe anianina tsy andrasana hoe nde azakazaka ry amin'ny any ry ivelany ry sy ny hoe mpandraraha any ivelany zay reny fanampiny fotsiny ray ilany zany fa isika ane re olona eto amin'ity Madagasikara ty manana ny atao hoe ato rehetrarehetra mihoatra ny ato tsy anana ny firenen-kafa tompoko inona tsy misy eto fa no ilay tsy fahaiza mitantana dia izao no enantsika menakafy isaorany député feno Rahalambo Manana tondra ny fandraisana anjara teto amin'ny miara-manonja araky nambara moa hoe ambava homana ampomeritreritra apetratsika hatrany ilay fahendrena malagasy ny mamy atelomy ny mangidy aloafy ivereto ndray ny namana faniry Razafy Manantany anohy ny famakafakany efa noresahany teo moa ty resaka hoe digitalisation ty
inona zany, inona marina ny tena zavatra miseho ao anatin'ny tony digitalisation itony zany a, satria dia misy ny oaseho eo rehefa aveo a amin'ny hoe tena zava-misy marina ao anatin'ny ohatra hoe resaka carnet pokotany zay nanaovana resabe, nanaovana communication sy ny rehetrarehetra, dia ahoana ny manodidina zany rehetrarehetra izany. Hitantsika eo ny fanadidina izay hoentin'ny faniry Razafimanantany, fa ho asitsika resaka ihany keo amin'ny famaraparanana ny fandaranao ty momba ny ty resaka hoe Rothschild ty, fantatrao malagasy ve zany? Marina pepanisy ny fanazavana noentin'ny tompona ndraiky mpanjakana momba ny hoe io ane hoe tolo-kevitra fotsiny noentindry zareo, sy torolalana fa tsy mandray fanapahan-kevitra, hoe tsy mikitika ny souveraineté, izay no lazainy ny mpitondra fanjakana zany amin'ty resaka hoe Rothschild ty. Fa na zany na tsy zany atreto aloha mbola betsaka ny zavatra manjavozavo, ary mbola eo ihany koa ny amin'ny hoe resy lahatra amin'izany ve ny vahoaka malagasy. Betsaka ny azo tenenina momba an'io satria resaka fandraharana le izy, misy resaka hoe resaka mombana toe-karena le izy, na tiana na tsy tiana, voatonona tao ny resaka Air Madagasikara, dia eo zany ny fanamariana maro samihafa, dia ilaina mba ampahafantarina atsika izay zavatra tsy fantatsika, izay zavatra tsy fantatsika dia hoentitsika eto amin'ity fandarana ity. Iny ary zay hoe la tokolasy tongotro vavy fa efa hiditra amin'izay faniry Razafimanantany hitondra n'ilay fanazavana momba n'ity hoe carnet pokotany, digitalisation sy ny sisy ty. Namana faniry, inona ny afaka ambara sy ny hoe zavatra mety tsy fantatry ny olona momba n'izy ty raha ny atao hoe ango-baovao eo am-pelatananao, nda ho ary satria misaotra Rena Rabe Mananjara dia makasitraka indrindra ny député Feno Ralambomanana tamin'ny fanehoan-kevitra zay nambarany teo izay zany zava-dehibe tokoa zay Rena. Maro be ny vaovao azontsika resana amin'ity tapany fahatelo ity, satria ny tapany voalohany dia nandray ny député Rastany isika, tapany faharoa nandray ny député Feno Ralambomanana antsika, dia hiditra amin'ny fanazavana amin'izay tsika amin'ny rahalahy zany. Fa mialohan'izay aloha zany Rena Rabe Mananjara, ny vaovao lehibe manko dia mivory amin'izao fotoan'izao ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina avy amin'ny antokotiko Madagasikara miaraka amin'ny birao politika zany, ka eny amin'ny QG Belera no hanatanterahana amin'izay fiaonana lehibe zay araka ny sary zay alefan'ny teknisiana amintsika amin'izao fotoana izao zany, ny collectif des élus zay misy ny maire sy ny conseiller na municipaux io na communaux zany, zay eto amin'ny sary zany hitatsika ny ben'ny tanàna ny Vato sy ireo ben'ny tanàna marobe, ireo mpanolontsaina ihany koa zany atao anatin'ny Madagasikara ho an'ny antokotiko Madagasikara. Ny ben'ny tanàna Lasora zany tsy mirandrena soa zao ny hitatsika amin'ny sary miaraka amin'ireo ben'ny tanàna marobe sy ireo mpanolontsaina. Eny amin'ny QG Belera no hanatanterahana izany, zay misy ny ifanaovana ny tatitra samihafa, ny toromarika avy any amin'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara, zava-dehibe mihitsy zany, dia ny fampahafantarana ny zotra sy ny vaovao zay iainan'ny firenena amin'izao fotoan'izao, satria dia fotoana zao zay hanaovana ihany koa ny fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara. Omaly dia ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara sy ny birao politika no raisiny filomarika Ravalomanana. Androany ray tonga dia miben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina no raisiny birao politika. Hitantsika amin'izany fa miroso haingana be mihitsy ny asa eo anivon'izany antokotiko Madagasikara zany. Tamin'ny heriny dia nahavitan'ny andraikitra lehibe fampivondronana ao anatin'ny firaisankina sy ny asa miandry ny pro Ravalomanana tany Frantsa tany Orléans, la Motte Beuvron nanaovana azy dia ny hetsika rehetra ny VVSD zany hoe reo diaspora zany miaraka amin'ity ny K25, ny KMMR, ny GTT sy ireo fikambanana samihafa zay manohana amin'ny filomarika Ravalomanana dia efa niona tamin'ny Frantsa tany, ary maro be izy ireo zany dia nampitovy fomba fijery, nampitovy ny asa ho atao sy ny hoe inona no zava-misy eto anivon'ny firenena, ka handinian'izy ireo ny andraikitra tokony raisiny, ny hetsika Montpellier ihany koa tao anatin'izay fiaonana lehibe izay.
miroso e tena miroso zany lay fanainganany lay antokotika Madagasikara am'izao fotoana zao ary heverina fa mandray an'izay toromarika zay ihany ko reo mpiatroka rehetra manerina Madagasikara ary mahafantatra zay tokony ataony amin'ny hanetsehana indray an'ireo mpiatroka zay fantany zany teo anivon'ny fiarahamonina isam-pokotany isaky ny quartier zay hitantsika ny amin'ny hoe reto nangatsitsika tamin'ny fotoanandro reto mpikambana vaovao sy ny sisa dia mandeha le adevitra zany ao anatin'izany resaka rehetrarehetra izany ary zany no hifampitakafatra zany no hifampitana hevitra amintsika menakavy ny hoe tena manohy ny fanetana antsika arak'izay tandrify rehetrarehetra misy atsika iverina am'izay tsika zany resaky rina rahabe mananjara teo ny amin'ny le resaka karapokotany satria depute fetra raha lamizafim-bololona manko zany teto tamin'ny fandarantsika de ny teniny amin'ny hoe tena kitoto lay karne pokotany zay nambara zany fa ao anatin'le hoe digitalisation zany le hoe digitalisation zany de hoe natao ho ao anatina nomerika zany mikajina ao anatina solosaina dia le digitalisation zany efa misy kody mifanaraka am'izay zany dia iny fotsiny jerevana rehefa aveo de hita ny identité na mombamomba n'le olona sy lay mombamomba n'le tokantrano zany zay le tena hoe digitalisation de betsaka ny any ivelany any efa mandeha le resaka empreinte digitale ohatra efa manana ihany keo am'le digitalisation am'lay identité ny olona samihafa de vao miditra aminatina sampany mpitandro filaminana ohatra na polisy na miditra any amin'ny préfecture na miditra any amin'ny district de efa tonga de tapena fotsiny ny anaran'le olona zany de efa mivoaka daholo momba azy na any amin'ny hôpitaly zany na iza na iza de efa izany no fomba fiasa any ivelany any indrindra ny banky sy ny karazana zany akoatry n'le hoe ny mpiasa de efa fantatra momba azy aminatina toeram-piasana ray manontolo zany efa ao daholo zany no momba mpiasa ray manontolo zany ka ny eto amintsika moa zany de mba hoe miezaka miditra am'zany le fitondram-panjakana le herijika sy le heritsaina sy le fomba nyresahana azy teo anivon'ny fiarahamonina tena ngeza be misy tonga de mivoaka daholo tao anatin'ny confinement manko nyresahana andreny anao digitalisation carnet pokotany tsika satria misaviritaka amin'ny fokotany amin'ny fanomezana an'le vatsitsinjo tosika fameno resaka fanampiana raty sosialy vonjyaina ohatrohatran'izany de nambara ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena hoe ndaotsika ho digitalisena le carnet pokotany zany de ny eritreritra ny rehetra hoe ty digitalisation ty zany de tena efa zavatra efa tena efa raitra be zany ary efa zavatra efa mazava ho azy efa numérique zany satria tsika moa miditra anatin'izay basculement numérique zay amin'ny lafiny zavatra rehetra ohatran'ny hoe zao tele hitantsika zao tsy misy tsony le analozika raha ny tokony izy fa efa mandeha am'izay numérique zay dikan'izany le télé be le be vodiny be iny zany raha ny tokony ho izy zany be lamosina be iny de efa tokony tsy ho izy tsony iny raha ny tokony ho izy zany fa efa le fahita lavitra tonga de misy décodeur miaraka aminy fa tsy le décodeur le mbola ity ivelany ty lay décodeur raha ny tokony ho izy zany ary zay ny tokony ho tsenan'ny resaka valitry ny fahita lavitra sy ny rehetra zany raha ao anatin'izay hoe basculement numérique zay de io mandeha le câble fibre optique mandeha daholo zany lay resaka iny moa zany ty le terrestre ty zany am'izao fotoana zao satellite ngambany hilazana zany efa zavatra efa avoleta zany de ny eritreretina tao anatin'ilay hoe carnet pokotany zay nresan'le fina momba n'le raim-pianakaviana sy ny fokotany misy azy de mivoaka daholo reto ny loatrano reto ny secteur misy azy reto ny olona ao anatin'izany satria de mandeha foana le fanavaozana Madagasikara ho fantatra daholo am'izay tsisy olona mandendeha ho azy zany tsisy do blanche ny tsisy azy miforatra ty amin'ny fokotany a izy no makany amin'ny B no makany amin'ny C fa tonga de hita ao anatin'ilay digitalisation daholo zany rehetrarehetra zany hanky vare ho ny olona hanky vare ohatrohatr'izay manko le tantara rehefa meny tantara tamin'ny RNM mitsika taloha le hanky vare de mbola voatazona mihitsy zay teny zay rehefa mijery am'le carnet pokotany am'izay zany tsika am'izao fotoana zao ho tapenako ity ataoko ohatr'izao zany fa ity le carnet pokotany ty Rina Rabe Mananjara ho tapenako mihitsy ny ty mba tsy ana zany mba arovantsika ihany koa le tompony na izany naty zany ohatr'izao zany le carnet pokotany ohatr'izao ny ao ambadiky le carnet pokotany fa mampimeo anatin'ny ty am'izay Rina rehefa aveo de ataoko tolotra mamaiky ohatr'izao le izy ty le soratanana
ohatr'zao zany le izy ataoko ohatr'zao fotsiny le izy zany de io le soratanana io la inteneniny satria tsy maintsy arovantsika ny tompony ohatr'zao zany le zavatra fianony misy zanaka ao an-trano adidin'ny fiarahamonina salamzany zany sazina dina de avadibadika aingana le izy adidy isan-taona de misy sosialim-bahoaka vatsitsinjo de ato anatin'ny misy vatsitsinjo tosika fameno fanampiana fanomezana vonjovona sy ny sisa ohatrohatran'zany ato mamarana an'le izy zany de misy sosialim-bahoaka zany ty ony zany le hoe digitalisation zany ty carnety zany fa rehefa mamaky am'izay ny ao anatiny de le teny député fetraralany zafombololona teto am'izay rina le izy le foniny no misy an'le QR code tsy misy an'ty iny ty tsy haiko na hologramme ty na iny ty fa marque ny CEA ao anatin'izay zany de soratanana am'izay le izy de lompianakaviana de vady de zay ny ao anatin'le izy de zanaka ao an-trano fa mampime ao anatin'le izy am'izay tonga de misy fahadisoana aloha zany le identité an'ilay lompianakaviana na ny toerana na ny anarana na ny toerana zay misy azy toerana naterahana zany de midina ato an'le vady ndray de fa tsy ampy ny anaran'le ray aman-dreny lay vady zany le niteraka zany ray aman-dreny le vady zany na ray niteraka io na reny niteraka io satria mety misy anarana iverimberina marobe mety mitovy amin'izy ty ry narabe mananjara de mivadika ato am'le zanaka an-trano de ty zanaka ao an-trano ty de miteny le olona zange tsy zanaka ao an-trano tompo fa za re mpianakaviana fa natao zanaka an-trano de nampidirina ao anatin'ny zanaka an-trano izy de tsy ampy ny anarany tsy feno ny anarany nefa raha ny anaran'le rempianakaviana de lavalava le anarany de eo am'le nom de prénom ray fotsiny nefa mbola iampy raha ny tokony izy le izy de mety misy anarana marobe mitovy amin'izy ty atsaitsika foana le olona zay azotsika zay loharamba vao zay kanefa rina zany zao io izy io hitany rina io tsy azo ataony manoratra anaran'olona fahatany ato de nefa nysoratana fahatany le anaran'olona olona miditra ny fokotany fifindramonina ara-dalàna zay ny soratra ato de nefa le anaran'le olona raha tsy ampy no manana dika rehefa avy eo hifampijerevana am'le hoe olona atao fokotany mariny ty efa tafiditra anatin'le hoe digitalisation na digitalisena izy de ahoana le lisy mpifidianana rehefa avy eo zay mantsiny tsy maintsy afara raha ohatra zany rakotix ty olona ty rakotix y z ny anarany kanefa ataonao rakotix fotsiny nefa misy rakotix be da be eto Madagasikara de efa diso ity carnet pokotany ty satria mety misy rakotix be da be eto fa mety mahasamiavaka azy samafy azy de rakotix YZ na rakotix prime Y prime Z ohatra na rakotix prime na Y na Z prime samihafa zany anarany zany de tikan'izay zany tsy azo alatsaka le anaran'le olona ary zay raha teo no hambarany ato anatin'le takelaka hoe tsy azo ataony manoratra anaran'olona fahatany ka tsy azo atao manoratrako ianareo nge no manoratra atao anatin'le carnet ary le izy koa de zao digitalisation ony araky ny teny député fetra ihany nefa amin'ny digital na informatika zany lay le soratra zany de ty soratra am stylo fa ty am'izay soratra am stylo sora zany tsika am'ty soratra am stylo ty digitalisation soratra stylo zay hoa le tena ko hoe digitalisation soratanany ty sora zany ty fa ity zany tsy mbola voakajy angamba tsy fatako tsony le anaran'le olona ato zao de nitarainy an'le olona hoe nany ato le nom eo de na metomboka am'le prénom nefa raha ozy izy le olona de dikan'izay zany diso le izy de iny efa risque iny rehefa fifidianana am'izay mandeha roatra ety ny itondrana azy satria ity zany mety ny kajiny le tany am'se fokotany sy sisa rehetrarehetra tany de rehefa andeha any am'le liste am'izay na refente io na manao le révision annuelle ny liste électorale sy ny sisa rina araky le asan'le agent électoraux sy ny CEC sy ny CED sy ny CER raha tsy hainareo zany de any am'faritra ny distrika sy ny commune rafitra mpangala bato hiatrena fifidianana zay efa nitranga tam'teo aloha teo diotsika hoe ity ve no entiny ety de tikan'izay mbola diso ndray laya disy mpifidianana ka tsika eto tsy mitory tsisy profy tompoko ty le izy ity le zavatra resahantsika ty ity etra misy sary mamakajy mibare ity loa Antananarivo de naseho eto le izy rina fa raha ity zany ohatra zao no iparitaka Madagasikara de samy manana an'ty harmonie an'ty daholo ny commune rehetrarehetra sy ny sisa
tena ho zay le fanjakana zany de miresaka de raha vo tsy resantsika ohatran'izao atao anatin'ny miara-manonja le izy rena rahabe mananjara fa hoe efa vita le kakiny apokotany a dia ny fokotanina ambato be naseho azy voalohany a de nanaovana ny fampahafatagana araky ny zava-misy nambaranay tamin'ny de rehefa le izy mandeha ohatrin'iny zany de ohatriny hoe communication mitazona ny teny tokoa le fitondram-panjakana de atao le izy nefa le izy tsy arak'izay le zava-misy fa fahadisoana ny député fetrara ny teneny hoe diso le secteur satria misy secteur ty a de mbola diso ihany ko satria le secteur tsy azo tsosoana am'le toerana misy an'le olona satria raha diso iny de diso koa manaraka an'iny ary anatin'le bro-pifidianana mifamatotra daholo zany ho an'izay mahay fifidianana fa mety tsy mahay fifidianana sasany fa mahay mangala bato samihafa zany resantsika zany de zany no zava-misy am'tony raharaha tony mahampalahelo le izy a de oetiny atehan'ny vahoaka hoe jerevo tsara le karine apokotany le lazaina fa digitalisation le digital menantsika digitalisation soratanana fa tsy izay le izy fa tena mbola betsaka le fahatsonany mety hoe olombelona angambany de manana fahatsona sy ny sisa fa tsy tokony natao le izy tsy tokony nandanimbola le izy rehefa mbola tsy voafehalo le zavatra fa manjary manaonao foana le izy a de rehefa manaonao foana le izy rena rahabe mananjara de mitarika manao rantra tarihana zavatra marobe itony hoy a tonga any anatina lisy mpifidianana de rehefa informatisé ny tony zavatra soratana amin'ny tanany tony rehefa aveo de le zavatra diso iny tafiditra any anatin'le machine zany de iny nefa bataina makary am'ilay digitalisation le hoe tia ny lohampianakaviana de colenao iny atao copie coller iny rehefa aveo zavatra diso nefa ny ao anatiny amenatra zany zavatra zany rena rahabe mananjara iny ary mba atotika aloha le karine pokotany ty aloha le teo aloha zany a ny zavatra tato anatiny moa no resahan'ny faniry teo fa ny aloha zany le tonga de le présentation ivelany le présentation externe ity aloha ny any mbola tsy haiko zay ao anatiny eo fa vo mijery fotsiny aloha de ny zavatra hitako eto aloha le loko zay karine pokotana ny resaka eto tompoko a fa tsy hoe karine anatoko karne apokotany ny resaka fa tsy hoe karne anatoko ao amin'ny fokotany ao a samy manany atokony misy team eny aminay zao a misy team ao anaty fokotany io a de misy TGV mpanohana fitondrana misy ny atoko hafa isan-karazany zany e fa za zao raha mijery an'ity de averika hoe karne anatoko ty satria le loko a tonga de lokona atoko anankiray no misongadina eo am'le izy tonga de tsyrona tonga de hoe orange zany no misongadiny eto e io zany le izy a dia zao zany le izy orange vao mijery ianao zany dia loko orange le izy ka zay a fanamariana fotsiny zay ny namana faniry raha zafy manantanika io moa le hoe teneniny zao ka teneniny zatsy misy zavatra mampilendalenda sy ny sisa fa rehefa tena jerenao zany le ao anatiny eo sy amin'ny atsipiriany a de zavatra tsy arakaraka izay nampanantenaina no zavatra am'seho ka za aloha tsy de gaga loatra raha amin'ny toejavatra takan'io satria efa firy zay zavatra nampananteneny zay tsy araka ny tena izy fa amaranantsika ny fandarana am'ty indray mitoraka ity de resaka kelintsika momba ny ty resaka hoe Rothschild ty efa nisy resaka iny izy io nataony namana tany ampandohany ny fandarana tany de hoe izy io zany a dia hoe nalainy ny mpitondra fanjakana malagasy a zany Rothschild zany resaka vahiny zany a de resaka hoe conseil financier zay moa zany no hoe mitenenina hoe miaraha miasa ao anatin'le izy ary ny tompona ndraiky mpanjakana ny tondra fanazavana de hoe tolo-kevitra sy toro-lalana no hoentiny zany a Rothschild zany fa tsy mandray fanapahan-kevitra de mipetraka avy hatrany ny fanontaniana tena zay tokoa ve le izy io zany a iarahantsika mahita eo dia avy hatrany keo mitondra fanjakana ny teny io Rothschild io a de tsy mikitika ny souveraineté na hoe ny fiandrianam-pireneny malagasy souveraineté de l'État zay keo zany a no zavatra no teneniny teo anivon'ny fanjakana momba nyty resaka hoe Rothschild ity zany de mialohan'ny diratsika amin'ny tena hoe famakafakana de mba hazavaitsika aloha hoe inona marina zany a Rothschild zany zao aloha zany no tsara ho fantatsika io Rothschild io zany a dia ny atomboany dia fianakaviana jiosy juif
allemand tany Allemagne tany zany satria tany amin'ny taonjato fa 7 tany na talohan'izay ara de fatatsika moa le hoe ny jiosy de miparitaka nanerana an'izao tontolo zao noho ny antonjavatra maro samihafa de rehefa tapitra ny ady lehibe faharoa de tonga am'izay le fitenenana hoe miverina amin'ny taniny ny jiosy fomba fitenenana fatatsika zany dia nisy ny fanapahan-kevitry ny firenena mitiambana na ny Nations Unies dia lasa teraka ny État d'Israël zany fatatsika ny momba an'izay fa ity raha ty fa tany amin'ny taonjato fa 7 zany noho ny foronany dia fianakaviana mihitsy izy io juif allemand zany ary rehefa nitatra lay fianakaviana dia nisy ny hoe tany Allemagne mazava loatra, ny tany Autriche, ny tany Italia, ny tany Angleterre, ny tany France. De ndao France moa zany de Paris resaka eo, ny tany Angleterre de Londres, ny tany Italie de Naples, ny tany Autriche de Vienne ary ny tany Allemagne zany dia Francfort. Dia mazava loatra zany fa misy firenena fiavin'olona fa amina firenena hafa zany no tao anatiny izay Rothschild izay zany dia nitatra ny arenan'io fianakaviana io ary rehefa natao ny atao hoe estimation ny andikan'izany atao hoe vinavinaina any amin'ny 350 milliards de dollars ary io tsy tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe magazine Forbes zany hoe ilay gazety boky milaza ny amin'ny hoe zavatra tena miavaka indrindra maneran-tany raha resaka arena zao efa tsy tafiditra tsony le izy satria le arena zany dia miparitaka amin'ireo mpandova tadio tsara fa hoe famille fianakaviana zany ity resaka raha ity de inona moa zany ny ataony de manao zany hoe conseil financier, activité de banque privée, gestion d'actifs et le capital, investissement et dette privée. Tena amresaka hoe fandrarana izany ao anatin'ny tontolon'ny feno fandrarana zany tsy de any ny olana tsy any ny aditsika hevitra fa le izy zany aloha hatreto de hoe fianakaviana aloha zany ny tena hoe atotobean'ny lay izy zany misy moa ny fanazavany de hoe Rothschild est un groupe international et indépendant contrôlé par des actionnaires familiaux, famille fianakaviana de erzareo zany manao ny antsoina hoe conseil en matière de stratégie et de financement, de fusion et acquisition ainsi que de solutions d'investissement auprès des grandes entreprises, des entrepreneurs, des familles et des gouvernements du monde entier. Zay zany le resaka. Mazava amintsika aloha zany ny momba an'izay dia eo zany ny firenena malagasy ny hoe andao alainy ty Rothschild ty amin'ny resaka hoe conseil financier de tonga de nalefa le communication ary zareo tsy mikitikitika fiandrenam-pirenena ary zareo tsy manapa-kevitra ary zareo mametolo-kevitra fotsiny sy torolalana fotsiny de zao mifanontaniana mipetraka hoe de tsisy tambo mihitsy zany ve le ataon'ilay Rothschild zany fanontaniana tonga de mivantana izay fa izista malagasy eny amin'ny Andriamantolo eny na ny université eny misy sampandrara izay mamolavola olona ho pahay toe-kareny any amin'le misy ny efa hoe manana orinasa misy ny groupena fikambanana izay mitantana orinasa misy ny resaka zany tsika hoe toe-karena ary vo ainga kely tsika no ny teny teto hoe be de be ny elite ny manam-pahaizana malagasy no mafe ny zavatra maro zany ka raha resaka toe-karena iza mahay kokoa ny toe-karena eto Madagasikara ny vahiny samy malagasy iza no mahafantatra ny aty vilany sy ny hoe ny malagasy eny ka efa maintson'ny ranonangivony tsinainy ny anivelany ve sa ny eto Madagasikara be de be ireo mpandraraha malagasy be de be ireo manam-pahaizana malagasy momba ny toe-karena efa nisy ny orinasa ana malagasy teto ary misy zany fa tao moa ny hoe noho ny antony politika de mipitehana ny ezahana mipitehana ny ezahana hoe nodorana noho ny reny-resaka 2009 reny fatatsika menakavy ny momba zany dia eo zany ilay fanamarihana avy hatrany ny amin'ny hoe maka
manapaizana avy any ivelany ilay a fanjakana malagasy fanapa-kevitra ry zareo zay fa ny mpitazana ity ivelany tonga de mahita hoe de ahoana zany ny manapaizana malagasy kanefa malagasy no mahafantatra lavitra ny momba ny fireneny tompoko ekena fa hoe manambola izany Rothschild zany fianakaviana hoe tena hoe juif allemand manana maizy azy zany hatrany amin'ny taona taonjato fa 720 ka hatram'izao hoe hitondrana fanakana satria an'izay fa le fanapa-kevitra ny mpitondra eto Madagasikara amin'ny lafin-javatra toy itony no mampanahirana ny piraitanindrazana ilay izy satria zany tonga de karazany fotsiny hoe ny eo amin'ny fandrarana maneran-tany no any no itodiana de modina lefa le hoe zareo tsy mikitikitika souveraineté tsy mikitikitika hoe fiandrianam-pirenena malagasy fa inona natao hoe fiandrianam-pirenena malagasy ny fiandrianam-pirenena malagasy ny dikan'izany dia ny maizy azy ianao ka aiza le maizy azy ny mpandraraha malagasy no hoe mpandraraha ngeza lazy fianakaviana enjana be any ivelany any no entina zany hoe iaraha miasa ino a fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana fa ny anjarantsika zany dia ny mitondra an'izay fanamariana zay raha ohatra hoe tena tsisy manapaizana eto tsy misy mpandraraha malagasy eto tsy misy économiste eto de zay angamba fa tsy marina zany hoe tsy misy économiste zany ny malagasy any no mahafantatra ny fomba narenana ny fireneny zavatra misy eto any de tsy fahaizany tatany fa maninona moa zao raha ohatra hoe raha tena vonona ny mpitondra hoe tena hoe ampiainga ny toe-karem-pirenena alaivo daholy ny ampandraraha malagasy dia tena hoe miresaka tena kitsipo tena mikitsipo amin'ny fahitsiana fahadiovam-po sy amin'ny fahazava-tsaina hoe ahoana ny anaovana nyty firenena malagasy ity fa ny mpitondra fanjakana isako misy zavatra de ny any ivelany no mahamaika azy otokanana ny kanja barea teo Mahamasina izany natsona teto Samuel Eto'o Camerounais no natsona teto nefa be deaibe ny elita ny mpahay baolina kitra malagasy nandratra avy de avy ny voninahim-pirenena tsy nasiana resaka fa i Samuel Eto'o zany no tonga teto fa miteny isika fa na i Léo Messi raha ny tonga eto na i Cristiano Ronaldo raha ny tonga eto izy ty Lewandowski zay polonais milalao amin'ny Bayern zay efa mironarona makany zany zao ny azony Ballon d'Or amin'ny ty taona ifaranty na i Lewandowski sy Messi raha Cristiano Ronaldo no miara mitotona eto Madagasikara amina zavatra anankiray ozany malagasy hoe vahiny zany fa aiza ny malagasy ao anatin'izay ka izay zany no fanamariana anankiray aloha zany amin'ity raha ity hoe nakany Rothschild zany ny fitondrana malagasy fa tia koa ny fanamariana anankiray amara-paranantsika azy raha ohatra ny ka tena hoe anaingany toe-karena malagasy isika men'Andriamanitra arena be deaibe raha ny aren'ny Madagasikara no valorisena tompoko 350 milliards de dollars no voalaza fa vola kirakira nyty fianakaviana Rothschild ty fa raha hoe ny arena malagasy zay niondrana tsokosokotany zay tsy niditra tany anaty volan'ny malagasy ny vola avy amin'ireny no atao hoe atao ny calcul 1 milliard de dollars maro be no eo zany zay le sisy afaky ny andahany zany isika na ahoana lasa ny bois de rose ko lasa ny volamenako lasa ny vatosoko lasa ny sokatrako lasa za zao tamina televisionna vahiny anankiray no natao gaga be mihitsy tena gaga be satria tamina tanàna anankiray tany Frantsa de misy ohatran'ny parka mihitsy le izy de gidro no tao gidro malagasy gaga be de frantsay zany no mitatana an'le izy de ahoana raha ho azy zany nefa ve raha hoe biby tena tsy fahita any firenekafa no tonga ty fa mandeha daholo ny anina rehetrarehetra fa de zany aloha zany ny zava-misy ka ny natongavana zany de ny hoe raha ohatra ka hikatsaka ny fandrosoany ny malagasy zany de ny malagasy any aloha no mandray atanana ny fireneny zay lay tena tia natongavana omeo asina omeo valeur ilay malagasy
ary tena tsara mihitsy n'le film le hoe andrenam-pomerina iny mbazary no entina zany fa manana maizy azy zany andrenam-pomerina zany reharehan'ny malagasy zany zay le hoe famerenan-dondray ny asinana malagasy de any amin'ny toe-karena koa ohatran'zany tsy misy valaka omeosehatra ireo mpandrara malagasy reo satria firy-taona no andanimpotoana zany ianarana n'zany resaka hoe toe-kare zany be de be neny zavatra mifamoivoy eo ary raha ny atao hoe situation économique eto Madagasikara de misy fiavahany raha ny atao hoe resaka géopolitika fotsiny raha resaka hoe géographie fotsiny de efa tsy diviza amin'ny Madagasikara tompoko amina firenen-kafa itsika nosy dikan'izany zany mila mihetsika be zany ny resaka fitaterana an-dranomasina sy ny fitaterana anabakabaka tsy vita ny nosy indray tsika fa nosy lehibe iakinan-javatra ihany koa zany ny lalana ato anatiny satria tena hoe midadasika ilay Madagasikara de malagasy no mahafantatra ny fireneny aloha ka raha tonga zany tony hoe Rothschild tony ianao hoe conseil financier dia asa mahafantatra ny tena fandehany eto Madagasikara ve zany aloha tsika aloha tsy tenen'izay na mahalala izy na tsy mahalala na nampahafantarina an'izy ireo mba fantatra izy ireo hoe ny histoiran'ny Madagasikara marina hoe toe-karena ny resaka de mety misy itendray any zao hoe inona koa ny ifandraisana zany ohatray misy ifandraisana mihitsy zany satria na reny ny atao hoe missionnaire taloha zany tamin'ny andron'ny LMS reny tonga taty Madagasikara dia namantatra izy ary nianatra teny malagasy tompoko no nataony voalohany ny filazantsara lika no voadika tamin'ny teny malagasy voalohany niezaka izy ireny zany de avy eo nitatra dia tonga amin'izao sehatra izao fa ny eo amin'ny lafiny toe-karena amintsika amin'ny teny zao misy mpitondra fanjakana eo dia zay no fanambakevitra raisan'ny zareo dia mba manontany tena ihany zany amin'ny malagasy tsy maintsy mamolovoly ihany ny teny satria ny tena malagasy reny malagasy ray manoloana ny toe-javatra takazay ohatrany hoe le mpandraraha malagasy ny pahy toe-karena malagasy zany de eny fotsiny mienoenoena fa tonga de milatsaka avany ny Rothschild fianakaviana manam-bola be zany maneran-tany manana maizy azy dia any zany lay resaka akoatr'izay koa nefa de Madagasikara amin'ny mahafirenena azy de misy ny hoe relation bilatérale fiaraha-miasa amina firenena samy firenena zany zao no nazatra fiarana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena zany no nazatra mpamatsy vola mahazatra raha tsy resaka sika fa tsy ny hoe misampana maro be anivon'ny firenena mikambana ohatra ny vondrony européenne ny BAD sy ny sisa de ilaza ve tsika hoe tena ohatrany tsy mamely izany fa andao ivadika zavatra avray resaka faiza mitatana io fa na vola be toninona raha no mitotona eto rehefa tsy eo lay faiza mitatana sy ny fitiava-tanyrazana mieritreritra alay fiainan'lay malagasy dia zava-poana ihany le izy zay no fanamarihana tsara hoentina momba ny toe-javatra takantony Rothschild tonga de io moa zany fanapakevitry ny fanjakana le izy fanapakevitry ny fanjakana ny apisy teleferika eto fanapakevitry ny fanjakana ny manao an'zao dia ny anjarantsika zany dia ny misaintsaina ny mieritreritra tsara ary mila manara-maso ny fandehanan-javatra tsika amin'ny tsipiriany eto amin'ity Madagasikara ity izay no entina mamarana azy mbola manana teny farany fanira zava-manantany dia wakatotsika ny fandarana ny tondratsika azy angamba rina ny amin'ny hoe maninontsika no manaitra amin'ty adihevitra zay resahana momba n'le hoe Rothschild tenentsika teo zany satria itsika de mahafantatra ny document rehetrarehetra ny fanazavana rehetrarehetra ary zany inge tsy sarotra riny miditra amin'ny Google fotsiny de tapena le Rothschild ROTHSCCHILD de hitao mivoaka ao momba zany hoe Rothschild zany ny famille ny clan misy azy ny association tsy toizako ranina misy azy ny zavatra efa nataony ny tetikasana ny vondrona miaraka aminy ny ino moa zany ny firenena miaraka amin'ny lalao aminy ary reo manambola zay voaresaka ao anatin'ny Forbes reo magazin'ny Forbes reo na tsy voaresaka ao anatin'izany ireo tena multimilliardaire international ireo
ireo banky rehetrarehetra stratezika maneran-tany reo grande mine rehetra maneran-tany ireo firenena misy ady sy ntsizay maro be de fa hitantsika hoe izy ty Rothschild de zay le nahavariana antsika rinany aminy hoe fa iza no nandresy lahatra amin'ny fitondram-panjakana hoe ndao alaitsika ho conseiller financier na mpanolotsaina ara-bolantsika ny Rothschild. Iza no nandresy lahatra amin'ny fitondram-panjakana tam'izany. Rohatra ka tsy malagasy le izy de karana iza, raha ohatra ka tsy karana le izy de vazaha iza. Ka zareo tokony amalaina zany. Zay ny tadiavintsika amin'le izy makony. Satria matoa resy lahatra ny fitondram-panjakana zay namoaka n'lay fanapahan-kevitra ao anatin'lay tatry ny filan-kevitry minisitra Rina de zao tsy zavatra vo tamin'ny omaly io zany na zavatra vo tamin'ny fakomalina tamin'ny herinandro fa adi-hevitra be efa nandeha tao anatina herinandro vitsivitsy io na volana vitsivitsy zay vo tonga tam'izao satria mahafantatra misy malagasy misokatsaina ny eto hoe iza ny frère eto amin'ity tanàna ity iza ny vénérable eto mba misy mahafantatra an'izany eny eto hoe sy hoe iza ny ataon'ny anina sy makaiza ray anina sy manao iny ray anina inona ny ritany ray anina sy ny sisa sy ny sisa de tsy afaka misaraka an'izany resahako zany na tsy resahako mivatana le izy rena rabe mananjara fa somary kaseko kely ihany le izy anatin'izany ady-hevitra zany hoe fantatr'olona zany resahany zany. Réputation na lay efa fahafantaran'ny olona ny groupe io na io famille io no manahirana ao anatin'izao raharaha izao sy ny mahay miziny amin'ny zavatra rehetra zay ataony zay alihany. De ny azy mazava ny azy izy tia metraka an'le rafi-piaramonina hoe manana ny anazy izy olombelona no micréer fa tsy an'izao tontolo zao fa tsy izao tontolo zao no micréer azy de fantany ny tiany atao sy ny objectifany de zay le mahatonga an'io hoe tany amin'ny taonjato firy ny tenendrina rabe mananjara teo nefa nisindry zareo de mbola omeny amin'ny taranaka fara-mandimbin'izy aty aoriana le famille Rothschild lay faniao hitondrany an'lay objectifany sy le visiony maneran-tany. De mety ozy izy ianao hoe fa nga izy mikitikitika fiandrianana fa inona ny idirany any amin'ny finance any amin'ny pouvoir sy ny fonction régaliana ny andehanany na de hoe manolotsaina na de mpanolotsaina ara de iresaka izy ato ianao miteny an'le hoe ny Madagascar Airlines zany zao no asolany Airmady de amboarina moteran'ny A340 dia misy ny injection na 5 millions de dollars ataon'ny fanjakana ka raha mahita vola raha le fanjakana 5 millions de dollars maninona tsy mifanjakana ihany nijeryn'ny capital sy nampitombony olona mpampiasa vola ao anatin'ny Airmady fa maninona ny tadiavina hevitra avany amin'ny Rothschild. Ny fanjakana na vita manao subvention ohatrina subvention 800 milliards d'ariary tamin'ny 2020 ho an'ny jirama fa maninona izy tsy mahavita mihoatra an'izany amin'ny Airmady raha ohatra anavitra ny Airmady de maninona ny hoe misy cabinet privé banque d'affaires zay vantatra amin'ny fironana sy ny momba azy no entina miditra eto Madagasikara de tsy batra ho an'ny olona ary tsy korzety ka tsy alalan'izany zavatra zany sy ny non-dit ao ambadika zany rehetrarehetra zany. Zay nge le tena manahirana n'le zavatra tena ataonareo fitondram-panjakana everinareo fa efa miditsy daholo mivava malagasy everinareo fa tsy afaka ny tongony sisisy de everinareo koa fa midy ny atodohan'le malagasy ka tsy afaka ny atakatra zavatra zay tokony ho fantany izy diso zany mahafantatra io malagasy io ary miteny io malagasy io fa zay nge nareo nge matahotra an'le malagasy hetsika sy teny io zany zao le olonanareo am'izao fotoana zao de fa miketriketrika enina daholo ny information any ambadika any atao daholo niketrika rehetra raha ohatra zao ny éventualité ny anticipation an-javatra ohatran'izao sy ny sisa satria efa tsy hitanareo tsony zay anavotana an'le telo andro le miracle le vidim-piainana atsy me manonga foana ato me potika ny société ato ny mpampianatra me tsy mahavita an'le heure complémentaire tsony le vacation tsy voalo mpianatra tsisy miditra ny 2021 le orinasa kely malagasy manao fandrarana kely pitehanareo ny sinono menavana ny karana menavana zany zava-misy eto Madagasikara hatram'le orinasa kely madinitra salatsalana mba manao asa fandrarana kely mba tena miady any an'le marché public na tsena mbarim-panjakana tsy alohanareo volana inona foana ny andrasana aminareo fanjakana de raha miteny an'izany le vahoaka de aetsika le mpitandro ny filamina satria zay sisa nitazomana fahefana
le fitandrona ny filaminana mialatsiny fa misy namanao misy tena mba miteny tena mba marina tsy mety satria manambady amanjanaka reny ary miaina ny fiainany rehetra aza mieritreritra sika fa tsy mividy sakafo lafo koa reny mividy reny mba mividy matériaux de construction lafo koa reny mividy reny mba tsy mahatakatra sarandalana koa reny raha sanatry n'izany misy fiakarany ary mba le mpiasa le mba mandoa facture ny jirama le 3 fois na 4 fois reny am'le facture zay mahazatra de avelantsika hopotika ave zany zay le antony mahatonga le hoe le zavatra tenen'le fanjakana hafarina fa le ataony a tena no fanohatra amin'iny de lasa maily ny olona raha vao miteny le fanjakana de izy aza mino an'izany a satria efa mpandainga loatra ka de tsy nion'ny olona tsony na de mety ho marina ihany ary ny zavatra teneny rina de efa maily le vahoaka maily ho mpanara-baovao am'le fetsika ataon'le fitondram-panjakana de io resahantsika io hijery famatsim-bola am'le PEM le PEM programme anao nge Andriamatofilo le PEM tamin'ny alalan'le IEM ay le izy tsisy vola de le conseiller financier ato zay iresaka momba ny macrofiscal sy ny resaka compétitivité sy ny sisa ampianatra ainy gasy ranga zany a mba eno ny fanazavana eton'ny Andriamatoa Ratsetson ohatra miresaka momba ny zany midy zany mba eno ny fanazavana etony eto amin'ny député miara-manonja zany député Toditsoa Andriamampandry zany resaka finance publique io nge finance publique io e sy resaka économie manazava foana eto hoe inona ny tokony hanavotana an'le économie ahoana ny andaminana an'izao fa le izy nareo tsy mahay de tsy menareo asiny le manam-pahaizana malagasy firifiry ny économiste ozy izy renarabe mananjara teo mivoaka any amin'ny université manana tena manam-pahaizana am'lay rangatsika mivoaka n'INSCA eo ISCAM IST aizany tsisy an'izany misy an'izany eto manana manam-pahaizana voaka tany any Harvard-tsika tany Montpellier tany Marseille tany amin'izy ty Amerikanina matanjaka malaza be ty misy ngamba sy ny sisa tany amin'ny Salt Lake City beta be fa tsy valorisena tsy capitalisena le fitondram-panjakana le izy fa mianatra manko efa lenanao recrutement cerveau manko rina le fanjakana de mianatra am'izay iverina amin'iny de lasa naka ny rotsaild am'izay de tsisy financier gasy ve eto firana ampianarina nianatra tany amin'ny anam ary misy manam-pahaizana malagasy mbola mampianatra ny ivelany am'izao fotoana zao tikan'izay le fanjakana mihitsy ny tsy mametraka an'lay tena le tena mamalagasy le malagasy le hoe olombelona zay le hoe le fitiava-tanindrazana dia fitiavana amin'ny piray tanindrazana de omena vana omena setra hoe ndao ary fa le izy koa moa zany mangina le intellectuel lagasy ndray tsy normal le izy ny tena fahotana manko dia tsy manatanteraka an'le fahadisona fa le mitazana mahafantatra nefa mitazana sady tsy miteny zay koa efa tafiditra ao anatin'le fahotana sy fahadisona zany de zay ny anarana any rehetra hoe mba miazary olona miteny a mba mijoro rehefa tokony ijoro e fa manjary tena navato be ara olo rehefa tsy miteny dia rina ny aoka noy azy fa izy moa mahay an'le resaka teny malagasy rehefa tsy miteny ka navato be ara de misy toy an'izay teneniko zay ka engany mba tsy hitsahan'olona tapon-dotsika engany mba ifo ao anatytsika le fitava tanindrazana alay tena fitiavana anyty Madagasikara ity fa azo zavatra mitrangy isan'andro san'andro zao tompoko efa vereo ampelantanantsika Madagasikara hoay zarytsika tsy manana firenena koatra ity tsika ity no men'Andriamanitra atsika tsy par accident tompoko ny nahatonga atika teto fa tena tendrin'Andriamanitra ny nahatonga atsika hoe eto amin'ity planety ty misy atsika le nianga tany milliard d'année tany a de tonga tany Mgondona de niendaka tamin'ny Autriche Australie de tonga miaraka amin'ny Madagasikara atsika ty endrika tongotra kavy milay ranga le Madagasikara fa le mpitondra amin'ny mamotika azy sy le olona le nitapo-pahefana ka tsy mahay mampiasa an'le fahefana makany amin'ny vahoaka fa mampiasa an'le fahefana ho any amin'ny tombotsoan'ny tena sy izy mpinamanamana eo ihany de zao le faran'le firenena renarabe mananjara eny ary tonga de ataontsika hoe ambava omana ampo mieritreritra
fa apetratsika foana ny fahendrena malagasy, ny mamy atelomy, ny mangidy aloavy. De samy anao farany herinandro sambatra daholo isika menakavy, samy ho tanin'Andriamanitra veloma tompoko.